Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL amin'ity asabotsy fa 20 ny volana jona ity. Mangataka rotoroka aminareo mandeha ve ny feo satria mampiasa fitaovana hafa kely indray tsika hoe mipasy ve ny feo satsia mandeha ve ny feo. Eny ary mandeha ny feo zany. Eny a mamerina fiarahabanatsika amin'ity sabotsy hariva ity. Tonga eto Soamantsara indray tsika. Ho anareo mpanaraka ny pejy dia ho an'ireo atao hoe habitué zany a zatra manaraka nyty fandarina isaka sabotsy hariva ty a dia carte sur table no fandarina fanarakareo iresahana fiainam-pirenena indrindrandrindra saingy zay le hoe une fois n'est pas coutume tsika koa mila mahay misadapte amin'ny alalan'ny zavatra misy ary mahakasika ny firenena koa zany fa ny vahoaka donc priorité foana ny tsy tombontsoa zany fa bien-être sy ny sécurité ny vahoaka, sécurité mentale, psychologique ary spirituelle mitovy lenta amy sécurité toy ny sanatria zany hoe misy manafika sy mamono. Ka dia ho anao an'zay resaka miova kely tsika androany zany tsy hanaraka momba ny resaka politika na dia misy zavatra ifandraisany any aza ho hitantsika eo le izy rehefa avy eo. Ity live ity zany a dia tsy nomanina ve nomanina izy fa tsy prévu zany hoe hanao an'ity a fa toy nylay tranga zay efa diso fantatsika rehetra ny amin'ny tantarany narovana kely a izay hitantsika teo ny témoignage ny ray aman-dreniny zay mavaky fo tokoa ka nahatonga fihetsepon'olona maro réaction be de be eo amy Facebook. De taorinan'iny dia nanao tolo-tanana zay mivady satria tsara efa fantatrareo moa fa zay mpanao accompagnement pastoral amin'ny asanay amapastora nandritra ny 30 taona dikan'izay fa amin'ny asanay mapastoranay dia mandray an-tanana ny olona araky le tenin'ny soratra masina hoe fano ary nondroko ary andraso ary nondroko. De nandefa an'iny antso iny aho satria za tsy manana relation amin'izy mivady tsy fantatry zareo fa nohon'ny atao hoe émotion nga mahery vaika dia spontanément zay nanao an'iny annonce iny hoe raha ohatra ka ilaina de nanao tolo-tanana. Raha ohatra moa ka efa tsara accompagnement zareo de rahabaso raha tsara ny zava-dehibe dia ny ahafahana manangana ny olona rehefa ravarava mandalo zavatra sarotra ohatran'ireny. Saingy taorianany tao anatin'iny de nisy taminareo be de be no nanoratra message privé taminay na MP zany na zany WhatsApp zany hoe zahay koa mila an'le izy. Ao koa ny miteny hoe maninona raha anaovana video mihitsy mahakasika an'lay toe-javatra toy ireny. Dia rehefa nandiniky zany zahay de hoe andao ary ho tanterahana ka tsy andrasana ary afaka pitso na amin'ny herinandro fa mety ho ela loatra fa aleo tonga de velesina de ny mafana ny vy. Zay ny antony nahatonga tapa-kevitra hitraiter an'ity sujet ty androany takariva androany zany. Izy ty zany dia tonga de fa lazaina mahitsy eto hoe ahakasika ny tanora mazava ho azy ny adolatsento ny ray aman-dreny izay sahirana amin'ny fitezana ny zanany mahakasika an'izay fiainana adolatsento zay a fa ihany koa misandrahaka amin'ireo atao hoe manam-pahefana rehetra ka ny manam-pahefana eto de malalaka manam-pahefana ara-pivavahana autorité religieuse zay tena satria nisy resaka fivavahana voatonon'lay ray aman-dreny narovana tao voakasika zany. Ao ihany koa ny manam-pahefana ara-panjakana fanabeazana sy ny mpitondra satria mahakasika ny sécurité interne ary publique le izy. Zay ny ray. Faharoa manarakaraka an'izay a raha jerena ny zavatra nitranga nanao naka recul kely a nandritra ny ray andro manindrotra visionner ny publication rehetrarehetra mijery ny ampleur n'ity phénomène ty satria phénomène le izy dia misy zavatra na izany na tsy zany mitarika réflexion. Alohan'ny itenenako an'izay dia tiako marina aloha zany fa tsy hanao procès
any iza moa izy ty any ray aman-dreny ny narovana misy tsika eto. Zao moa misy ny sasany tena nasahy miteny mihitsy hoe tsy mety ny zavatra nataony zareo, tsy ampy affection le zaza, sarotra be ny tonga de hitsarantsika an'izany amin'ny alalan'ny tombony ety ivelany. Possible, mety ho zay, tsy fantatra. Fa aleo tsy hanao apprenti sorcier tsika ka hiteny hoe zao fa zany mahatonga le ilavana an'le hoe accompagnement na psychologique zany satria ao anatiny atao hoe cure d'âme sy entretien personnel no ahalalana ny tena olana. Fa tsika rehetra de tia lavitra daholo no mitomba manao jery tombana hoe angamba tokony zao tsy misy mahalala izy io mihoatra noho zareo tena miaina an'le izy sy mitoboka am'le izy. Fa noho izay za zany tsy ilaza donc zany ny videoko eto tsy hiteny mihitsy hoe zao ny fahitako an'io ka narovana io, je ne peux pas me permettre de me prononcer ny am'zay zavatra zay satria tsy mahafantatra azy reo ankoatry ny zay lazainy ray aman-dreniny sy zay miparitaka amin'ny Facebook. Fa na zany na tsy zany, misy élément de langage zay nolazainy izy mivady ka nenoko naverimberina noho ny teny aho hoe tsy maintsy anaovana fampianarana miainga avy amin'iny zavatra iny. Zany hoe ho ampiasaina zany ataoko élément de langage, misy élément de langage teneneny izy mivady izay misotomoko ka tiako hitondrana fampianarana sy fanentanana ho antsika mpiray tanindrazana ao anatin'izay. Zay zany le izy éducation zany no ataontsika eto fa tsy hanao analyse hoe zao no nahatonga an'iny zaza iny ohatr'izany hoe tsy afaka se permettre an'izay a. Faharoa, misy olona natao am'zany mihitsy de ao ny psychologue zany a, ny pédopsychiatre zany hoe psychiatrie ho an'ny zaza sy ny tanora, spécialiste any am'zany, nianatra any am'zany, zareo no afaka hitonona hoe zao marina io a, tsy fantatro moa raha fa accompagner zareo a, fa ny anjarako en tant que pasteur dia accompagnement pastoral. Le pastoral de hoe sofina miaino lay fahorian'le olona, tsy hoe tsy resaka curiosité hoe inona nahazo anareo fa savoir entendre la souffrance. Tsy mitovy ny hoe miaino an'le tantara sy le hoe mahay heno an'le souffrance. Vao nanao étude biblique voaingana antsika ny amin'ny tantaran'ny Joba teto a, de zay ny probleman'ny Joba telo lahy, le naman'ny lay telo lahy zay tsy mahay miaino ny fahorian'ny Joba, tsy mahay miaino ny fahorian'ny Joba fa mitondra ny heviny zareo de nefa le heviny zareo raha vao maiky nandetika ny Joba. Au lieu de hoe hanampy an'ny Joba vao maiky nandetika ary. Zay ny zavatra remarqueko anatin'ny commentaire be dia be any a. Marina mety manana intention tsara tsika, mety manana fikasana tsara tsika mba te hitondra ny fanampitsika an'izy mivady, kanefa indraindray, tsy ataoko indraindray fa matetika tena à côté de la plaque tsika satria tsika tsy mahalala an'le tena zavatra nenany zareo, dia les motivations sy l'intention tsara fa ny impact an'izy a négatif. Misy zany a ny intention sy ny motivation tsara fa ny impact an'izy négatif satria isika tsy mahalala an'izy. De zay nanay no nahatonga anay ny teny hoe aitsy satria misy olona diso fandray teto hoe manararopato nareo manao récupération. Non, oreille attentive, ary ny oreille attentive de miaino, ary ao anatin'ny fiainona iny a no ahafantarana hoe inona ny souffrance nreto olona reto, ary rehefa fantatra ny souffranceny de tsy afaka hitony tena hoe za manana vahaolana. Amin'ny asanay pastoraly de nampianarina an'zany mihitsy hoe ny zavatra zay tsy ao anatin'ny compétencenao tsy hidiranao, saingy nomena anay tao anatin'ny formation ny hoe raha hita fa eto misy problème psychologique de orientena izy any amin'ny psychologue tandrify azy, raha eto misy problème psychiatrique de orientena izy any amin'ny psychiatre tandrify azy. Ny anjaranay dia ny accompagnement pastoral, le côté spirituel ao anatin'io satria misy dimension telo ao anatin'ny olona izay mitambatra fa tsy misaraka, dia ny dimension psychologique, dimension physique ary ny dimension spirituelle. Ireo nefa tsy misaraka reo fa iray ihany. Donc samy mandray ny anjarany. Ary rehefa nisy fampianarana ataoko teto amin'ny pejy manao hoe ny fanaovana inona moa zay accompagnement ny olona ho a dia tokony voakasika daholo izy ireo, ary efa niteny zay hoe tokony hisy accompagnement psychologique ho an'ny olona zay mandalo zavatra sarotra tahaka an'ireny. Zay zany karazana précision zay tiako atao eto. Donc zany azavaiko de ny voalohany, tsy anakendry hitondra lesona ho an'izy mivady no ataoko eto na
hibedy an'izy mivady na koa hanitsy an'zareo satria personne ne connaît la réalité afa-tsy zareo saingina zanaty zany dia alako tsiny indrindrandrindra ato amin'ny izy mivady fa nisy zavatra zay nyteneninareo ho alaiko de akako zavatra de anaovako fampianarana ho an'ny olona raha ilainareo mivady le izy ka tandrify raha misy zavatra mety anampy anareo ampiasao fa eto loha dia satria fangatahan'ny olona de ny hoe zay koa mba te andao mba asiana resaka momba an'io ho an'ny zanakay zay zany le izy faharoatelo dia ny amy resaka le resaka hoe manga sy dessin animé problema matsy a amina situation ohatran'izao a dia mialatsiny am'le fomba fiteny fa chacun protège son beefsteak hozy izy vazaha zany hoe samy miaro ny tombotsoany samy miaro ny chacun défend sa chapelle hoe mety matsiaro voadona ireo olona mpakafy ny manga de tonga de manao défensive be de miazakazaka hoe tsisy idiran'ny manga io fa de ndraindray zany lasa mazava mariny zany le dessin animé ny manga zavatra boky tsara zany satria azo ampiasaina be anao baiboly ara zao fa misy baiboly en manga ça existe donc zany le izy tsy any le problème fa saingy tellement zany lasa ohatrany lasa tanareo ohatrany olona le fiarahamonina atsika zany efa fiarahamonina très fragile efa samy likiliky efa samy manana ny olona dia tonga de ohatrany crispé zany zareo nge le fanehonkevitra olona crispé ny akabeazantsika eo de rehefa crispé de tonga dia agressive de le agressivité lasa mahatonga mifampiatakytsika hoe aza kitikitianareo ny manganay fa ny manganay nga zao hoanareo zesty manga lasa misy an'izay le resaka satria misy miattaquer le manga zany lasa faux problème au lieu de tokony se focaliser tsika hiaraka hoe ina no atao manoloana ny tilon danger ary zay ngamba samy miara-manaiky tsika hoe misy danger imminent any taranakitsika eto zay mila mifanometanana isika manoloana n'io danger io fa tsy hoe tsika hoe dory manganao janony jesosinao tsy any le problème misy sasany manao règlement de compte ny amin'ny position spirituelle ny hoe ateizy de tonga de occasion io ahafahany blame an'izy mivady hoe nareo diso mivavaka loatra de lasa vavaka fotsiny tanareo le izy lasa any amin'ny mialatsiny aloha fa za voateriteny zay hoe lasa any amin'ny tsy tokony resahana no andanina fotoana hoe nareo de lozanareo mivavaka de zay nahafaty le zaza tsy afaka mitena zany tsika ary koa raha ohatra koa zany hoe misy koa tena tonga de devoly de diabolisena daholo nefa misy problème affectionnel sentimental be debe ny zavatra mety misy de hitanareo lasa ohatrany hoe raha atao zany le compte de hoe ty le problème de lasa ny traité zavatra hafa tsika lasa raha nao débat tsika mety ve ny manga sa tsy mety mety ve le mivavaka sa tsy mety lasa tantsika fa ilay fianakaviana fa ory sy le problème de société tsy voakitiky donc zany andao recadrena les discussions am'lay fond du problème fa tsy ifanometsiny eto tsika hoe nareo zao sy nareo zao zay zany zavatra anankiray zay tiako hitondrana fanamariana hidiratsika am'izay zany recul eto zany dia tsy hoe mifona fa tonga dia mangatsidoa aho manome aborder ty resaky ty tsy azo entina amin'ny côté passionnel ty satria raha mandeha amy fihetsepoa dia any akady fa tsy maintsy mangatsidoa ianao zany hoe tena mila objectif arak'izay azo atao tsindriko tsara tsy possible zany objectivité totale zany ça n'existe pas na de misy ara mivoy an'zany fa satria ny tsirairay samy manana ny éducation samy manana ny parcours de vie any samy manana ny background de reny tsy maintsy misy influence amy lecture na fait anankiray donc tsy possible ny atao hoe objectivité totale fa tsy maintsy miezaky tsika ny ananana ny atao hoe objectivité arak'izay azo atao ve eny avy teo mpanomanana nyty live ty satria za raha manomana live tsy manao podrefotra fa manao recoupement manao analyse manao documentation tsy maintsy monsieur documenté anao tsy maintsy mijery ny lafy ny zavatra be de be anao inona ny zavatra tsy voalaza tsy lazainao anatin'ny ty tatatiny fa mila resahana de atao anatin'izay nisy namana nandefa message zay tsy fantatro izy mpanaraka ny pejy zany zay point de vue le izy zay tiako nazanona tsy zany asina maso ihany satria
ty situation ty zany sao de isy anararoatra zay zany le zavatra tsy tiako hoe engane mba tsisy ola anararoatra antikatia pour des ino fila zany amina tombotsoa personnel ka anaovana tsinitsinina ny vahoaka averiko tombotsoa personnel ka anaovana tsinitsinina vahoaka izao lay message voaraiko tamina olona izay atao de olazaiko texto eto le izy a dia ilazaiko amitsika hoe aloha mba tsy ovakiko texto fa zao le izy e satria lava be le message raha mijerytsika ny diffusion an'ity témoignage ty de nivoaka TVM ao a ino no zavatra anankiray nanay trano mivoaka TVM de mety ozy nareo tsisy dika zany pasitera fa ohatran'ny télé rehetrarehetra tsika nefa mahalala tsara fa ny TVM genrena zavatra ohatry zao tsy fantatro bon mifamiova moa zao ny tale ny TVM isaorana ny tale naka tsy fantatro izy naka initiative na mpiasa tao fa TVM mampametraka manontaniana hoe inona le objectif satria nisy taminareo nanome fanakianana hoe tsy mety kosa ozy anareo tsy ndriko tsara ny fomba namoahan'ny TVM izy fa tokony mba nasiana ohatra fanao amin'ny télévision reny hoe psychiatre teo akaiky na psychologue na olona zay manana izy na koa mpitondra fivahana niaraka tam'zareo tao de mba nanome zany a ny avian'reo olona reo amle domaineny fa le izy ohatra nalefa mbruta ohatra zao fotsiny marina fa témoignage le izy kanefa délicat be a ny zavatra ohatran'reny c'est une lame à double tranchante soit le izy mamelona soit le izy mamono donc zany a le intention tsara fa ny impact le izy raha vao tsy mahay maniely izy tsika de lasa mivadika zavatra zay ny ray fa nanano reny mampieritreritra anazy de zao hoe araky ny teny tiranamana nandefa message tamiko ty de hoe diffusion large diffusion publique izy ary jereo fa tonga de niparitaka eraky ny page rehetrarehetra afa ny partage a fa tena ohatrany hoe instantanément tena nisy fotoana scroller ohatrao fa izy fotsiny ekaiky fa hoe misy ny buzz fa nalasa saina le izy hoe move efa zavatra efa ny hoe prévu ve hoe aparitaka amin'ny page rehetrarehetra izy ty sa niainga avy tany amy TVM de hoe aveo zay sendra nahita nanazary ny antony mifantanina de zao hasard du calendrier ve hoe efa tany am mois de janvier raha araky ny fahazahoako an'ilay tantara nafaty any narovana ekeko hoe misy ny moment de deuil aty amin'ny fin juin tsika zao fin juin tsika zao no mivoaka ity témoignage ty ya misy miteny nareo izy mivady nanafita TVM fa nazany raha lefa keo le réflexion manaraka an'izay a misy zavatra mahalasa saina kely a nareo le proposition de loi zay nieritreretiny Gaskara Fenso en tant que ministre ny serasera maneritreritra hoe famerana ny zavatra avoaka amin'ny réseaux sociaux de niteraka débat be sy discussion be teo amin'ny réseaux sociaux io resaky io hoe inona ny tiany Gaskara Fenso sy ny ministère ny serasera sy ny fitondrana amin'io zavatra io de nanao réaction négative daholo tsika rehetra latsaky ty zavatra ty za tsy miteny hoe tsy marina io tantara io nisy le tantara ary tena fahoriana le izy fa enganie ary za e tonga de alefako mialony a zay hoe anongotsongonany inona moa zy malagasy zay atsongonany maty mba tsy andevenana ny velona miangavy aho mba tsy atao récupération politique ity zavatra ity mba tsy io no atao prétexte ho am'le proposition de loi ka hilazana hoe hitanareo fa nisy tranga ity nahazo any fianakaviany ranonareo ka noho izany dia hivoaka proposition de loi afahana museler ny fanehoan-kevitra au niveau ny réseaux sociaux zany hoe lasa ho engany mba tsisy zany alao za no ratsy saina tsy maninona afaka amiteninareo ratsy sainy pasteur je préfère mianticiper mba tsy sanatria rapitso no
avy eo hoe ino no atao tohatra mba ahafahana manatanteraka an'izy engany mba ho hasard de calendrier zay fotsiny mba tsy ho prétexte zao mantsy ny mahatonga anay lasa saina amin'izy io tsy hay intsony ny zavatra misy eto am'ty firenentsika ity tsy hay intsony hoe misy teny frantsay zao on sait plus sur quel pied danser ozy ny vazaha tadidinareo efa hatramin'izay misy tsika tian'io milalao zavatra io nanomboka taloha tany tadinareo le joana iny de le nandeha roplanina de le nitety any Madagasikara de nilazaina hoe fa aminanina tsy haiko haiko iny efa nisy ka ohatran'izany nijoevana an'le sentiment ny gasy le resaka botulisme sy ny fenoasina zany hoe tena roman mihitsiny raha natadidinareo fa tena beuze be ty reny hoe botulisme de guerre de tena hoe de eritreretra hoe olona tsisy mifankalala zareo tao anatin'le fanasana de niteraka resa be fa ao anatina calendrier hafahafa daholo no nisehoan'le izy donc zany za rehefa misy ka ohatrany tony de manao karazana histoire de recherche kely ny amin'ny zavatra any ivelany any hoe aoka mba tsy ho récupérenareo fanjakana eto tsy hoe mivarotra fahoriana izy tsy zay le izy fa le fahoriana tena misy ary le olona tena nitaraina ny fahoriana fa ny rahampitso mba tsy ho exploitena ity zavatra ity ho amina fin politique zay ny fangatako hoe mba respectena ilay olona nanatona ny televizion ka milaza ny fahoriny de mba hapetraka am'izay hoe fahoriana zay hatreo fa raha ohatra ka misy fetsifetsy tady ampiasa an'le ampiasan'ity exploité an'itya dia aleoko de efa miteny mialoha mba tsisy anana an'izay le petit malin mantsy ça existe en politique des petits malins qui profitent les malheurs des autres zay ny any tiako atongavana kanefa anaty zanatry zany dia misy famille mijaly eto ary tena endeuillé eto mijaly ary mikikika hitanareo le fitarainan'lay ray aman-dreniny surtout lay rainy moa ny teny hoe zao zavatra zao mba tianay avoaka mba hahafahana manampy any koa reo ray aman-dreny hafa eo indrindritsika zao io zany tiako atongavana io hoe ahoana ny ahafahana manampy ny ray aman-dreny satria hita fa démuni tanteraka ny ray aman-dreny am'izao fotoana zao manoloana ny situation iainan'ny tanora akoatr'izay fanamarena tiako atao koa alohan'ny tena hidirana lalandalina am'le resaka manga sy le zavatra teo dia tsy misy intention eto anaoko prosélytisme zay masy nieritreretiny sasany hoe manararaoatra aho fa hoe misy fahoriana io de anararaoatra mba hoe azahoanan'le olona ho lasa mpiangona ato aminay satria tena izy nga moa tsy efa manana paster tsy mitombina zay zavatra zany satria nahoana zay 12 000 kilomètres n'izy menakavy zareo ny Madagasikara zay aty Belgique donc tsy possible zany raha ohatra ka tiako zany mba hiala daholo ny eritreritra hoe inona ny fikendrena ambadika tsy possible zany zavatra zany ny hoe manararaoatra ny fanararaopaty dia efa tamy mois de janvier no nisy ny fahoriana satsy miteny hoe tsy orontsony zareo fa efa zareo manao témoignage zay manana démarche mahafinaritra izy mivady hoe andeha hisensibiliser ny malagasy mba tsy hisy intsony tahaka zao de ino nandona nanaitra ny foko sy ny saiko zao hoe mba ho famalinany antsony izy mivady dia fandraisana anjarako ity live ity hitondra fanazavana ho an'ny malagasy rehetra ny momba ny resaka dessin animé le manga za tsy mi-incriminer mihitsy eto hoe aza mampiasa ny manga nareo fa avy amin'ny manga na tonga an'io misy devoly ve zay mazao masy le débat tao hoe devoly ve no namono an'le zaza sa ahoana sa ahoana idirantsika lalindalina zay rehefa ao anatiny ao fa ny tiako atongavana de hoe tsy hiresaka any narovana atsika na ilay fianakaviana fa a partir ny zavatra nanjoany zareo amiko de tokony misy ny lesona azo tsoahana na réflexion tokony atao dahoary hitra am'izay tsika tamin'ny vif du sujet tao anatin'le izy de nisy an'lay boky malaza be le voalaza tao zany veribena le Death Note pardon ny contenu an'io boky io aloha tsara
aloha mila fantaritsika kely mombamomba an'ilay boky satria niteraka polémika be le izy. Tantarana lycéen anankiray zay zany lay tantara ao anatin'ilay boky, izay voalaza fa nahavoaray nahita an'ilay boky io karazana cahier, ka io boky io zany de araky le tantara zany science fiction le izy a, tsindrina tsara science fiction a, sao de mieritserity nareo fa réalité, dia manana heverina ho manana pouvoir mamono, heverina zany hoe zay anarana soratanao zany a dia afaka miasa zany le dieu de la mort mba hamono an'lay le olona zay soratanao, zay zany lay ataotsika hoe mythologie ve filazan'zany ao anatin'le izy. Ao anatin'izy io a de misy le hoe dieu de la mort zay ho resahantsika rehefa avy eo, ka nisy tovolahy anankiray atao hoe Light nampiasa an'io boky io na io cahier io, karazana cahier na bloc note zany, cahier io ahafahany transformer le izy hoe ka maninona moa ty raha ampiasaina ahafahako mamono ny criminel, zay zany ny intention rehefa nahita izy hoe tao anatin'le tantara zany hoe ity boky ity ony a zay anarana sorata anaty dia afaka vonoiny le dieu de la mort, dia ozy izy hoe aha maninona moa raha transformena, exploitena, orientena mba ahafahana mametraka justice, bonne intention Light, de hoe soratako ao anatin'ity boky ty daholo ny anaran'ireo criminel rehetra tao am'le toerana zay nisy azy, zany hoe ny cause-ny tao anatin'le izy zany a dia justicier izy, zay ny ao anatin'ny sainy. Ny anaran'ilay dieu de la mort tao de hoe Ruik, efa hitantsika iny izy dieu de la mort, ka ny fond an'le tantara zany, tsika tsy hanao tantara lavabe momban'izy io fa ny fond an'le tantara de zao hoe te hanao justice satria mahita ny injustice nisy teo am'ilay firenena nisy azy izy, dia tiano ampiasaina zany a ity death note ty mba ahafahany mandripaka ny olon-dratsy, tsy manana intention ratsy izy fa ny andripaka ny olo-dratsy satria tsy laharin'le injustice zany ohatrany am'izao androntsika zao hoe misy olona nanao ratsy afaka fotsiny any am'y fitsarana, dia izy zany malahelo hoe non aleoa vonona ireo olona rehetra izay nandripaka ny fiarahamonina. De ozy izy ny spécialiste n'ity boky ty satria niteraka resabe izy io hoe Ngaren zany a en voulant devenir un dieu, il est devenu un monstre. Ny fikasany zany te anasoa nefa mieritreritra te haka ny toeran'Andriamanitra satria Andriamanitra dieu de justice, dia dieu de justice nefany en faisant sa propre justice de lasa mivadika ho monstre izy, zany hoe monstre izy zany hoe lasa mpamono olona izy zany, aminazy de tsy mpamono olona izy fa justicier, ohatra atsika le mpanao fitsaram-bahoaka hoe tratra le mpanendaka, tratra le olona nanao ratsy dia fitaina momba aminy satria manimba fiarahamonina. De rehefa naheno an'io a dia mahatsiaro an'le citation anankiray zay manao hoe ne laisse pas la méchanceté de ton ennemi te transformer en monstre comme lui. Averiko, ne laisse pas, ne permets pas la méchanceté de ton ennemi pour te transformer en monstre comme lui. Zany hoe le intention tsara dia nefa iny intention iny a lasa nivadika monstre koa izy satria lay fomban'lay olon-dratsy lasa fombany ko na de ataotsika hoe tsy nandripaka olona tsy manatsiny ary izy. Ao anatin'io tantara io de misy an'lay atao hoe Shinigami voalaza ao anatin'lay tantara, tsy maintsy milazaka kely an'le tantara mantsy mba ho azotsika le enjeu le izy. Ny Shinigami io a raha jerena ao amin'ny mythologie japonaise, mikaroka kely azy zany a, dia le fahafatesana zany la mort,
le ohatrany hoe la faucheuse raha ty amin'ny kolotsaina tandrefana raha fahafatesana fa shinigami izy amin'ny japonais dia raha jerena lay tena shinigami tena izy amin'ny kolotsaina japonais fa le shinigami ato am'ty Death Note ity de transformena niova ho justicier le shinigami zany hoe ho ampiasaina zany ilay dieu de la mort pour tuer les criminels zany hoe mana intention de justice shinigami ao anatin'le science fiction ty zavatra ty or ny tena shinigami amy toetsaina japonais satria nitovozona avy amy kolotsaina japonais izy ty dia ny shinigami dia tsy juge mihitsy tsy misy intention na juge eto nefa le shinigami ao anatin'le Death Note lasa juge le shinigami koa dia imperceptible mialatsiny am'le teny vahiny de raha idirana lalindalina zany le notion ny fahafatesana amy japonais satria ity boky ty tsy nilatsaka avy any an-danitra fa misy background amy kolotsaina japonais ny mahakasika ny fahafatesana mety ho gaga nareo ina moa ny tantarako zany zay misy zavatra ifandraisany ary amy farany ary am'izay am'le tranga nahazo any narovana dia tsy maintsy fantaritsika aloha ny notion ny fahafatesana ao anatin'ny kolotsaina japonais araky ny Kojiki sy ny Tionshoki zay nanaran'ilay boky dia amy mythologie japonais zay nisoratana tamin'ny 8e siècle dia misy ilay atao hoe Yomi Nakuni zay toerana misy ny atao hoe toeran'ny fahafatesana na le pays sombre misy ny fahafatesana zany na koa le pays impur ny toerana misy ny fahalotona ao anatin'ny toetsaina japonais ny fahafatesana tsy mitovy amin'ny mythologie rehetrarehetra tsy misy zany hoe fandrefesana ny fanahiny olona zany hoe nanao tsara anao nanao ratsy de ity ny chazonao raha nanao ratsy ity ny valim-pitio anao raha nanao tsara donc zany efa ny transforme ilay mentalité le kolotsaina japonaise tato anatin'ity Death Note ity tsy araky ny tena izy zany hoe efa nisy fanovana an'ilay shinigami amin'ny objectif an'ilay nanao an'le izy fa tsy mifanaraka tsony am'le tena kolotsaina le tena vraie culture japonaise manao an'zay zay remarque zay matsy satria misy mivoy le hoe io ane le kolotsainy zareo japonais no tena voiziny eo ka ny azy aminatin'ny manga oui les mangas marina zany fa saingy les fonds de l'histoire mythologiquement parlant tsy zay ny tena izy amina japonais fa novana le izy zany hoe les concepts shinigami tazomina ihany fa ny contenu an'le concept ny foronina vaovao mba hicolle am'lay personnage hoe manao justice or ny shinigami tsy justicier mihitsy zay zany le toerana zay alehan'ny maty io atao hoe Yomi toerana maloka maizina lieu sombre any ambany tany any no mandeha any ny maty rehetrarehetra ary tsy afaka miverina important zay signature zay satria nisy resaka atao le hoe nisy resaka hoe réincarnation tsy afaka miverina rehefa tonga any fa une bonne fois pour toutes de any zany ny fahafatesana araky ity finoana tsy finoana zafady kolotsaina ity de hoe ce n'est pas un mal moral eo important be le izy ny fahafatesana tsy zavatra ratsy donc zay mahatonga ny olo hoe tsy matahotra fahafatesana ao anatin'izy io fa la mort c'est quelque chose même de bien ahitanareo ny enjeu an'le izy mantsy raha jerena ao anatin'ny fomba ny zareo japonais dia ny pretra japonais ao anatin'ny fivavahana zareo pretra shinto any japon tsy manao fombafomba-panandevenana mihitsy satria lazainy zareo hoe maloto ny maty ary tsy mahazo mifanerasera amin'ny maty de contrairement amin'ny fomba ny zareo bouddhiste satria ny bouddhiste no mino réincarnation dia io réincarnation bouddhiste io nefany nagaga
noresahana tao anatin'ilay témoignage izay tsy ao anatin'ny croyance japonaise fa bouddhiste fa nany japonais dia ny pretra shinto dia tsy manao funérailles mihitsy noho ny hoe sombre ary maloto io toerana misy ny fahafatesana ao anatin'ny cosmogonie japonaise de enoy tsara ty ny fahafatesana dia tsy mandrava fotsiny fa ny fahafatesana ozy izy a dia miteraka zavatra vaovao engendré zay ny vocabulaire ampiasain zareo la mort engendre donc zany a tsy matahotra ny ho faty fa miteraka zavatra vaovao ndray zany io shinigami io dia lazaina fa hoe aloka ombre tsy miseho vatana fa manaraky eny foana zany de rehefa manaraky eny io dia tsy manosika ny olona hamono tena eno tsara shinigami de tsy manosika ny olona hamono tena raha ao anatin'ilay croyance japonaise ny am'ty manga ty fa ny zavatra ataon'izy izy dia karazana ohatrany hoe aona reny andikako azy ohatrany hoe feo mibitsibitsika aminao hoe aza matahotra raha ohatra ka efa tokony ho faty ianao zany hoe ohatrany hoe inciteny ianao zany atosiky ny anao hoe aza matahotra ny ho faty fait le pas azonareo ve izy ohatrany mibitsibitsika ao anatin'ny sainy ao anatin'le croyance zareo a ao anatin'ny sain'le olona le hoe proposé hoe tsy aleonao ve maty tsy aleonao ve maty satria la mort n'est pas un mal la mort engendre une nouvelle vie azonareo ve le izy donc zany a ny concept ny fahafatesana mihitsy amy shinigami de tsy le concept ny hoe loza ho atsika fa salut famonjena ny concept ny fahafatesana ao anatin'le resaka shinigami ty zany hoe ny fahafatesana zany de lasa zavatra mahasarika fa tsy zavatra andosirana tsony ny fahafatesana dia attrayante ao amy shinigami fa tsy mampatahoatra intéressant be a izay concept teneniny zay dia fanabeny andro fa misotro rano kely a ny tena hoe shinigami ko ny tena hoe shinigami tsody mialatsiny am'le izy fa ohatrany hoe teny tsy fantatra eto shinigami tsody de terme médical populaire japonaise milaza hoe ianao dia possédé par le shinigami averiko terme médical populaire atao hoe possédé par le shinigami midika le atao hoe shinigami tsody zany hoe ny olona fa manomboka ohatrany hoe tanareo le ohatrany aty amitsika le toetrany hoe ohatrany nandindindona azy le fahafatesana tanareo rehefa misy fianakaviana maty iny tsika de ohatrany nagaga ane i dada nagaga ane i neny nagaga ane le zanako saratria zany nagaga ane le raitapo amiko fa ohatrany efa nandindindona azy le fahafatesana de izy nanomakomana iny sy ny sisy iny le shinigami amy japonais hoe efa mandindona anao le izy ka noho izy efa mandindona anao de aza matahotra fa vazy asa raha azonareo le izy aza raisinao ho adversaire ozy izy aza raisinao ho ennemi aza raisinao fahavalo fa mandehana proposé anao zany izy mampirisika i franchir le pas zay ny concept an'le shinigami
ia ao anatin'izany misy croyance japonaise de manao hoe ny fahafatesana dia renaissance ary raha ohatra azy ianao ka makany amin'ny enfer le renaissance hoe tsy réincarnation a fa hoe ny fandehananao ny amin'ny enfer zany dia ny karmanao afaka atsaraina misy mécanisme de purification zay le izy mécanisme de purification ka mba ahatonga ny karmanao ho madio ao anatina croyance le japonaise daholo zany ina ny tiako atongavana ao anatin'izany rehetrarehetra zany ina ny fifandraisany am'ty death note ty ny death note lay boky io a dia nampiasa le terme shinigami izay milazany amin'ny croyance japonaise ny amin'ny fahafatesana fa saingy novainy zareo le izy any amin'ny hitandiavana azy novany le izy oy zay le izy tena samy hafa tanteraka am'lay voalaza ao anatin'lay death note zany hoe le terme zany a le concept de avy amin'ny croyance japonaise zay tena zay ny tena izy fa rehefa tato am'lay death note le izy dia miova tanteraka novaina zany le izy ka lay death note dia lasa raha ny fandraisana azy etra dia société ray manontolo misy structure azo lazaina misy hoe lasa armée politique zay le concept na roman namorona anazy zany hoe alasa mivadika ohatrany hoe zavatra structuré mba hahafahana mirégulariser ny resaka justice zany hoe tena tsisy ifandraisany mihitsy ary am'lay tena shinigami araky ny kolotsaina japonais sy ile zavatra ao anatin'le boky death note donc ahoana ny nazavana an'io fa samy hafana io inona lay intention eo am'izay masitsika zany zao no subtile ty resaky ty a inona le intention science fiction mifangaro mythologie ary misy background politique ny zavatra nenana tany Japon no ao anatin'io death note io science fiction izay nresahana teo le hoe zavatra hafa mihitsy nresahany dia mifangaro nakana tsy hoe mifangaro moa zany ny s'inspirevana tamin'ny mythologie japonaise izay nefany tsy tafaverina arak'izay fa zavatra hafa mihitsy no ao anatin'le izy araky ny fanamarina ataona manety io de ny inona ny objectif an'le narration ilay tantara zay zany ny fantanimento ao anatin'ny kolotsaina japonaise ny amresaka fahafatesana le concept fahafatesana japonais zany tena hafa mihitsy a dia misy le atao hoe monono aware na hoe la tristesse des choses ozy izy zany hoe ny zavatra rehetrarehetra ozy de zavatra mandalo ka plus le fiainana fohy kely plus le izy tsara plus fohy kely plus c'est beau plus la vie elle est courte plus cette vie elle est belle donc ny fahafatesana dia tsy ennemi le fahafatesana fa c'est une beauté ary ny conditionné aza mihitsy aza dia natsiaro aho tao anatin'le témoignage nataon'ny ray aman-dreny ny narovana le tadidinareo le hoe te hiova apparence le zaza le hoe nitapahany volony a de niova tarehy izy a niova fitafy izy plutôt a de hoe ataony zay afotsifotsy azy sy ny sisa de ny zavatra nampieritreritra rehefa natadidy an'iny a rehefa nijery an'ty le hoe monono aware ty a
de zao ny zavatra voaraiko ho anah aloha ho zaraiko aminareo hoe la mort n'est plus un danger. La mort est même quelque chose de bien, dans le sens où arakaraky ny sin'le ahoana mo zany fahafoizan'le fiainana ve filazany brièveté no misin'ny beauté ao anatin'le izy. Mitovitovy ao anatin'ny nanao thèse ny momba ny resaka vision anthropologique de la mort tamin'ny thèseko. Zay misy ny touché anah le izy de lasa be saiko fa misy itovizany betsaka amin'ny anthropologie hébraïque ny amy resaka fahafatesana hoe la mort fait partie de la vie et ozokotsika malagasy zay hoe tahaka ny kofehy eny amin'ny akanjo eny ny fahafatesana. La mort c'est pas la fin, la mort fait partie de la vie. Zay aloha zany ny anatin'ny mentalité japonaise. Toizatsika ny décryptage n'lay scénario. Ny tantaran'le izy ny atomboany de lycée anankiray izay hitanareo mi-s'ennuyer izy zany eo amy lycée ohatrany hoe tsy kamo tadao ny ado moa le io problème tsy hoe problème fa io toetran'ny adolescent mora mi-s'ennuyer mora sorena mora leoleon-javatra fa tsy afa-po de mitantakolaka ohatr'zao izy manao ohatr'zao de mitazana any amy varavarakely dia izay zavatra zay ahitatsika hoe ao anatina position de rêveur manofy mandrevy mandefa imagination dia azadiny fa ny imagination anisany napalaza ny Albert Einstein hoe mahatonga an'izy iny tena mahay de satria izy manana imagination be dia be ary izy mihitsy ny teny c'est à partir de l'imagination izy izy no manao recherche ny olona tsy hoe mpanofy mpanao zatao ampandrimy fa mampiasa ny imagination. Ina tiako hatongavana resatsika am'izay ty le hoe imagination sy resaka imaginal. Ny imaginal tsy maintsy nijery ny fampianarany Henri Corbin ny amy resaka imaginal fa tsy imaginaire. Ny imaginal ozy izy Henri Corbin dia c'est un monde intermédiaire entre le monde matériel et le monde purement intellectuel ou spirituel. C'est un monde intermédiaire entre le monde matériel et le monde intellectuel ou monde spirituel. Avy ao amin'io imaginal io am'izay ozy izy no ahafahan'ny olona mi-inventer zavatra ka lasa réalitény andavanandro. Iny niveau de réalitény manana ny réalitény ary tadidio tsara fa rehefa ny olona tafiditra ao anatin'io imaginal-n'io dia manana mondeny manokana izy manana ny réalitény manokana izy zay tsy réaliténao monden'ireo zaza reo tsy mondenatsika parent eo le tiako hatongavana ny monden'ireo zaza reo tsy mondenao. Tanareo ny zanakareo mandrevindrevy lava io tsy hoe kamo izy tsy hoe izy tsisy atao tsy hoe izy tsy aninona tsy aninona tsika masy drindray io ndray la fa tsy anao ninina fa de miboretaka fotsiny ao de mandrevirevy eo mais ils sont dans leur propre monde de io monden'io io lay imaginal zany hoe tsy imagination tsy hoe mamorona fa entre le monde matériel et le monde intellectuel eo anelanelany izy io no nazahoanany reny tanareo reny le hoe symbole tanareo reny symbole ampiasaina tazana reny ny rêve porteur de sens ny vision spirituelle dia miainga avy amin'io imaginal io imaginal sindrina tsara le izy.
io zany rehefa tafiditra ao anatin'io karazana ohatrany bulle le zaza hoe zay mihitsy izy bulle dia manana ny realiteny izy zay tsy realiténao asa raha tadidinareo tsika na tadidy an'ilay film le dessin animé hoe Alice au pays des merveilles nampihomerantsika iny dessin animé iny fa exemple typika mihitsy ohatran'ireny manana ny mondeny anazy izy tsisy devoly tsy hoe misy fanahy maloto ary tsy hoe perturbé mental koa fa ils sont dans leur monde à eux mila mahafantatra an'izay tsika ny amin'ny zanatsika ahoana ny afahantsika misaisir an'le réalité ny reto zanakitsika reto zareo zany ao anatin'io monde imaginal io anao nanazava Henri Corbin ohatra zao izy izy le imaginal tanareo ohatra ny anao mijery fitaratra mijery miroir de mahita ny reflet anao anatin'ny fitaratra le reflet anao amy fitaratra fantatra hoe io ianao fa tsy anao io asa razonareo le izy miditra ao anatin'le fitaratra anao tsy hoe miditra fa mitazana le fitaratra anao de tazana hoe io aho hoe de ezaky ianao izy izy hikasiky an'lay ozany hoe mba te hikasiky an'ity hitanareo le ankizy kely le voasambany mijery fitaratra de le mihetsiketsiky ohatr'zao izy de hoe fa ahoana ary zany to ohatrany mihetsika ohatranahy izy to mitovy tarehy amiko nefa jereny nefa jereny a tsy izy de miodina ao ambadiky ny fitaratra le zaza mijery hoe misy zazakely ve ato ambadiky ato mitovy amiko tsisy io le monde imaginal raha atao amivady raha atao sary ny ohatra zany hoe zavatra réel kanefany a tsy azo tsamborona azonareo le izy eo anelanelany zany de rehefa ao anatin'io monde imaginal io am'izay ny tanora dia verina am'ilay def note tsika le objectif an'lay def note manana kety ny tanora ny adolescent ny kety ny atao hoe idéal un monde idéal jereo zao a ilaiky zao eto a fa izy mila justice zay le mondeny za mila zavatra parfait idéaliste be ny tanora raha matsikatry nareo rehefa miresaka ny tanora idéaliste ils sont dans un autre monde ils sont quelque part ny zavatra lazay ny marina fa idéaliste be izy quête de l'absolu io le monde imaginal les rêves io lay idéal averiko ndrany tsy rêve hoe manonofy atoandro fa rêve hoe mba nofinofiko dia mba hiaina ao anaty fiarahamonina tanteraka ary tsisy tsony ny injustice io nahatonga an'ilay zalahy tonga de hoe alora nga tsy maninona na azoko ampiasaina ary ty fitaovana ty amonoko ny olon-dratsy a rehefa tonga am'izay de zay ny zava-dehibe dia io no atao hoe mundus imaginalis mundus MUNDUS imaginalis zany hoe amin'ny alalan'io quête de l'absolu io no ahafahany mirealize ny tenany anisan'ny se réaliser misafirme hoe zaho manana an'ilay maizia tsy mireconnaître any maizy azy nefa ny fianakaviany ny fiarahamonina tsy mireconnaître any maizy azy ny tontolo ny fiangonana ny fiarahamonina ny ray aman-dreny ny toaitapo inona koa lety zay na bandy kely sisy lanazy io mahay vandoty belelo ratsy zao hoe dondrona vendrana donc izy mse réfugie ao anatin'le monde atao hoe imaginal lay rêve tsy nofo tsy revigadra fa le mba iriny le kety misy kety ao anatiny ao de io ketiny io a tiano tanterahana dia io la zany hoe monde de réalisation de soi
mila mirealizeny maizy azy any aho zany no mirealizeny maizy ahy de ino mahatonga an'izay lay imagination créatrice tena mahatonga an'le zaza manana imagination créatrice ny remarque important amin'ity boky ity nisy mpanao gazety investigateur journaliste d'investigation nanao reportage sy enquête momba n'io boky io satria niteraka resabe mihitsy izy io tsara marena aloha mitsoro mianoatra fa aiza moa zany misy zavatra nresako ia i Ségolène Royal tamin'izy niomana hilatsaka ho président ny république en France raha tadidinareo tam'izay izy nifaninana izy sy Sarkozy de nanoratra boky izy quelques années avant ny candidaturany de ny cheval de bataille ny Ségolène Royal tam'izay fotoana zay de namoaka an'le boky izy hoe le ras-le-bol des bébés zappeurs le ras-le-bol des bébés zappeurs zany hoe tena nanao combat i Ségolène Royal ny amin'ny ino hoe mortifère be daholo ny akabiazany reo boky nivoaka tao anatiny reny ka vo tsy lany izy 2007 nivoaka ny Death Note rehefa nivoaka ny Death Note tonga de izy deuxième livre le plus vendu eraky ny Frantsa zay zava réalité zay nataonyity journaliste nanao investigation ty de nandeha ny enquête nataony de zao hoe ny contexte eo am'izay matheolojianina za zany méthodologie ko mialatsiny aminareo manapaizana am'izay domaine anareo fa rehefa misy cas de société ohatra to tsy maintsy jerenao ny atao hoe contexte manodidina azy tsy maintsy manao karazana mampiasa ny méthodologie historico-critique tsika na de dessin animé io na tsy dessin animé bande dessinée io tsy misy tantara eto ambony tany na angano io na boky tantara io na baiboly io na coran io na tora io na talmude io fa tsy misy background historique ça n'existe pas na ny anganontsika malagasy kinibe io tout livre de légende mythologie manga tout ce que vous voulez dia tsy mipotra avy teny amy ravikazo tsy nilatsaka avy any an-danitra y compris ny baiboly ho iaho zay tsy tiavan'ny sasany anazy zavatra zay fa misy contexte nahatonga an'io io contexte io no resantsika eto inona ny contexte nipoiran'le Death Note alohan'ny hiabordena an'le boky Death Note le enquêteur nanao investigation momba an'izy io de zao hoe raso kely aloha fa lasa mialoha ny tenako ny anarany Pauline Troquet aloha mena ny anarany ao amin'ny le gazette journal le monde journaliste am le monde dia ny calibrage satria misy mahatonga an'izy io ny kapteny io la de misy calibrage na sary ampiasaina ny calibrage ny histoire zay ampiasaina ao anatin'io boky io izy a de tena enjana be mihitsy satria nahoana eo ampamoahana an'lay izy a dia mandefa questionnaire ny éditeur an'lay Death Note makany amin'ny lecteur manao karazana ahoana filaza azy manao karazana ino amy filazana zany ohatra manao sondage zany mandefa questionnaire makany amy lecteur de ny retourn'lay questionnaire avy any amy lecteur ny influencé ndray rehefa avy eo ny fanoratana an'le tantara de raha jerenareo izy nanao analyzy an'lay inona filazana zany
nanao analyse an'ilay calibrage le spécialiste momba an'izy ity de isaky ny chapitre dia misy le atao hoe cliffhanger izay inona moa ny ambadiky zany de hoe ny personnage ao anatin'le izy dia ohatrany hoe personnage au bord d'une falaise dans le sens hoe efa manakaiky ny fahafatesana zay zany lay ny zavatra lazaina anatin'lay cliffhanger ny intensité an'le dessin intensité an'le dessin tena matanjaka be de taty aorina misy manao dessin animé le izy dia mampiasa an'lay atao hoe impact frames zany hoe lay impact an'le image ny hitanareo ny impact n'iny image makany aminao iny makany amitsika mpamaky iny tsy zavatra comme ça fotsiny hoe artistika fotsiny hoe mahafinaritra fa ny impact frames de mi renforcer ny sensation sy ny choc mi créer choc sy sensation any anatin'ny olona mi accentuer zafady manamafy ary miattirer ny attention-nao zay ny zavatra ampiasaina amin'ny calibrage zay ampiasaina de rehefa nanaraka an'le reportage nandeha tamin'ny arte izy iny dia ny background ny boky io historiquement parlant ny background ny boky io historiquement parlant dia ny zavatra nisy tany Japon talohan'ny ivoahan'io boky io zany dia nisy atao hoe perte d'autorité ny autorité japonaise tam'izany fotoana zany satria nisy affaire mamahivahy zay nitranga tany Japon dia io affaire mamahivahy be io nahatonga nanoratra nyity boky ity ohatrany hoe karazana ty amerina ny équilibre amy lafin'ny justice de tao anatin'izay phénomène nisy zay nisy secte nalaza be tany Japon zay nisy goro anankiray zay nanao zavatra mofady zay nandefa gazy izy de nahafaty olona be deabe tao anatin'ny métro tany Tokyo de tsy nandeha tamy laony ny enquête nisy lenteur be ny enquête policière momba ny zavatra iny de ny créer suscité discussion be tany Japon le izy dia tao anatin'izay no nivoaka ity boky ity zany hoe tanareo ohatra nitsika nanoratra ny boky ny hoe Rajakombaza tao anatina contexte izay inona filazana zany lay ahoana moa zany inona filazan'izy ity contexte na colonisation dia te hidenoncer zava-misy eo anivon'le fiarahamonina malagasy sy miaraka amin'ny ny zavatra nitranga de nanoratra nyreny hoe Rajakombaza ohatrany tantara ohatrany sarcasme ironie de ohatr'izay koa zany ty hoe tao anatin'zany contexte d'injustice sy perte d'autorité tany Japon suite n'lay affaire an'le goro tany Japon zay sady nanafangaro ny personnage messianique an'ny Kristy sy izy moa le anankiray nakamban'le goro ty dia tao anatin'zany no koa nisy an'lay année 2000 ozy izy filazan'le historien azy année le décennies de tristesse ho an'ny génération japonais izay tsy stable ny tanora japonais tamin'ny année 2000 raha ny filazany ity journaliste ty de rehefa nahinao an'io de nampatsiaro ahy nisy fotoana raha natadidinareo tam'ireny ina moa filazan'izy ty reto terroriste radicalisé tany Syrie état islamique voilà raha natadidinareo ireo tanora zay be deabe lasa nakamy tanorany be deabe lasa tany état islamique de rehefa niverina zareo ka nanontaniana hoe fa inona ny akabiazan'zareo zany inona nahatonga anareo resy lahatra nanaraka ny état islamique de hoy zareo hoe
satria any izy izy misy autorité de misy perte d'autorité aty amin'ny firenetsika dia nalonay nakana kanjo moa rehefa tonga atao am'le réalité izy a tsy arak'izay koa ny zavatra misy zay zany zavatra tsara fantatsika zay contexte ny foronan'lay ilay tantara tsy ny foronan'lay nahatonga lay tantara fa contexte historique nanodididina tamin'ny fotoana zay nipoiran'ny ity boky ity ny azy zany a ny zavatra tiako tsindrina ao anatin'izay de ty hoe tsy nipopotra ho azy ny intensité ny zavatra rehetrarehetra amina sary ohatra mila mitandrina atsika ray aman-dreny a eo maty zao tsika le hoe marina fa hoe tsy ny dessin animé no mena tsiny tsy ny dessin animé no incriminena fa naizany na tsy zany a ny olona tsy voatery le histoire fa ilay impacte na choc ampiasain'ny olona ao anatin'le izy a misy impacte na tiana na tsy tiana foana ao anatin'ny subconscience ny olona asa raha tadidinareo nisy phénomène atao hoe baleine bleu tamy 2016 vao tsy ely zay tadidio kely manaova recherche kely baleine bleu jeu koa izy io a nitarika suicide jeu nitarika suicide sur internet tamy voalohany dia s'inscrire anao zany a amin'ny internet ary eo ny mahatonga atsika hoe mila manao contrôle parental ary fanaraha-maso misinscrire sur internet leky izy de mitady parrain de rehefa nahita parrain avy any amin'ny réseau russe ny atomboan'izy io tany russie no misehoan'ny tantara de avy eo niparitaka le izy fa tany russie nahatonga ny fanjakana rosiana sahirana misy tam'izay fotoana zay de hoe andefasana question ianao zany de rehefa mandeha ao anatin'le questionnaire de tsy maintsy valinao hatrany amy 50e question de ianao zany rehefa io foa tafiditra ao anatin'lay ina filazana zany tafiditra ao anatin'lay engrenage de tsy afaka miverina tso fa menaceny zareo satria ilay tuteur anao na le parrain anao afaka menacer anao rehefa avy eo de tsy afaka miveritra meotra raiky izy de l'izy ao anatin'ny tantara ao anatin'lay le baleine bleu de hoe andrasana andro alina ianao a mijery oronan-tsary dia ao anatin'iny andro alina be mijery oronan-tsary iny a miaraka amina musique mélancolique tanao fa calculeny zareo zany nahitra am'lay fond musical ampiarahana am'lay filma zay asainy zareo jerena zay rezaka hoe arao maso ny ankizy ao amin'ny efitranony ao fa am'izao ane ka tena grave be ty internet ty e fitaovana tsara io fa tsy voafehitsika de niaino an'iny leky izy de iny nahatonga ny lavage de cerveau tao anatin'ny lohany niaino an'lay mozika mélancolique miampy an'lay filma zay jerena amin'ny ora zay précisen'le tuteur de ny afarany rehefa tonga any am'le satria misy questionnaire valiana zany de challenge le izy misy challenge de rehefa tonga any amy challenge farany de hoe maminoa tena am'izay ianao zany hoe tsy amy voalohany izy miteny hoe maminoa tena fa alefany tsara aloha de mise en confiance de amy farany am'izay a monsieur taillade eo amy tanana nasiana le sarin'le baleine zay le baleine bleu filazantsika azy dia teo am'izay no nahatonga an'ireo ankizy maty tam'izay fotoan'izay ny tena gravy am'ity tantara fiala amy baleine bleu ty de zavatra dangereux fa vitan zareo ny nampita an'le izy tany am'ireo tanora hoe alefana hoe ce n'est qu'un jeu kilalao fotsiny io e nefany a ny intention ambadika zany hoe divertissement zany no namidy tamin'le tanora tam'le baleine bleu fa ny afarany suicide zavatra nisy zany za tsy miteny hoe zay ka tam'ty a fa tiako tenena aminareo hoe tsy maintsy manao histoire de recherche sika mijery hoe inona ny tranga efa nisy tamy lasa zany hoe tao anatin'le baleine bleu zany dia nyidéalizevana ny fahafatesana zany c'est pas quelque chose de grave romantisevana mialatsiny am'le teny varaminarana zany hoe lasa romanesque ny fahafatesana dia iny le ankizy tsy tompony tenany fa namony tena tao anatin'iny baleine bleu iny afaka miverifie an'izany ianareo
izay zavatra zay amiko no atao hoe diabolika. Eto zany de miditra amy resaka hoe devoly teo, ny ataoko transition. Tsy hoe nidirany devoly izy, tsy hoe misy devoly reo ankizy tamireo baleine bleu reo, fa le asan'ny devoly, le diabolisation dans le sens hoe la diabolique, pardon, ce qui est diabolique dans cette histoire, on nous fait passer la mort comme quelque chose de bien. Iny efa haizan'le olona mitravailla le sain'le zaza hoe jeu ty, qui dit jeu, divertissement, qui dit divertissement, c'est pas dangereux, or ny résultat fahafatesana. Izay processus zay amiko no diabolika, fa tsy hoe misy fanahy ratsy niditra tam'le zaza namono tena tao anatin'le baleine bleu tantaraiko anareo tany Russie io. Io zany tena misoko mangina, sournoise ny teny frantsay. Tsisy teny aminao zany hoe mamono teny anao, raiso ny antsy, iatsatoy amy kibonao, tsisy anao zany. Fa ilay processus arahana ao anatin'le récit dia raha olona efa manana fragilité, vulnérabilité, eo am'izay tsika hiditra am'le cas hoe ahoana zany amin'ny misy ny sasany tsy maninona, misy ny sasany maninona, raha tojo ankizy anankiray na tanora anankiray efa fragile noho ny antony maro zay tsy fantatsika, fatale le izy, fatale le izy. Raha vao tanora démuni dia tsy apozinao io fa ça va arriver d'un seul coup. Nisy témoignage na ray aman-dreny taty Europe, du jour au lendemain ozy izy le ray aman-dreniny, du jour au lendemain, zay fijeriny azy kanefa zany de c'est pas du jour au lendemain fa efa nisoko mangina tao, fa ianao ary tsy nanara-maso ary tsy nahita ny évolution ny psychologique le zanakao. Du jour au lendemain, lay zanany izay très épanoui, zay tena mitsikitsiky lava, zay tena misangisangy, tonga dia dépressive, ary tonga de suicidaire. De ozy izy hoe tsy napoziko le zanakay neka tena zaza épanoui be, ho ianao satria zay ny fanao azy. Fa inona ny ainan'io zaza io amy chambreny ao sanandro amy ty accès internet efa agogo ty. Zay ny zavatra mampieritreritra sy mampatahotra. Ka ny tsy ho lasa lavitra be aho fa tsy andeha tsy hitatra lavitra ela be fa sao de lava be ny fotoana, hitenin'ny déductionko am'izay zany après an'zany rehetrarehetra zany. Ho anahy ny zavatra mety nitranga, ataoko hoe mety satria za tsy mahalala, cocktail na zavatra be de be io. Misy ohatrany hoe carrefour nifanena teo de le cocktail lasa nicrée zavatra, ary io ny résultat-ny, tsika tsy mahalala inona daholo. Fa symptôme izao ho an'ny ray aman-dreny rehetra ny resahako eto, fa isika ray aman-dreny nous sommes dépassés par les événements. Mila manaiky an'izay tsika ray aman-dreny teraka, tsy maharaka intsony isika ray aman-dreny ny réalité. Tsika miara-mipetraka amy zanatsika ao an-trano ao, nous vivons sur deux planètes différentes. Ny planète misy ny ray aman-dreny hafa, ny planète misy ny ankizy hafa. Zay ny problème. Symptôme zany io zavatra mitranga io, no ny facteur be de be tsy voatery, ary eto aho zany mahatonga am teny hoe tsy hoe kory zany manao avocat izy mivady, satria mijery le témoignage na le commentaire ny olona tao aho, de be tonga de nanome tsiny tsy nahazo fitiavana io, tsy nahazo câlin io, tsy nahazo. Ahoana ny afantaranao an'izany, ahoana ny ilazantsika an'izany. Fa misy koa ny facteur extérieur, ohatra ny rythme de vie, ny fihazakazaky ny fiainana, tsy mitovy ny réalité ny tanora tamin'ny andro taloha sy ny am'izao, ny fihazakazaky ny fiainana vitesse grand V, tsy zakany lohan'le zaza. Tsika mieritreritra hoe zany efa omeko azy dao ny zavatra rehetrarehetra, efa omeko vola izy, zay toko manao vakansy foana. Non,
misy impacta psychologique amin'ny ankizy ny rythme ny fiainana miamafy ny fiainana de isika ray aman-dreny koa en plus démuni tsika satria tsika tsy ampy fahalalana voafetra ny fahalalantsika isika efa génération teo aloha zareo fa génération vaovao hafanazy zareo ny enjeu any zareo hafanatsika zareo tsara zao reny ankizy le mitolona ny amy climat reny lahatra tatia Europe tsy mba nanao an'izany mihitsy ny ray aman-dreny teo aloha de ohatra mieritreritra hoe ka mianatra ny ankizy reny de mody milahatra miady ho amin'ny climat nefa zareo fa manana enjeu hafa ao anatin'ny lohany fahatelo ny teknôlôjia mihazakazaka tena d'une vitesse tena enjana mampatahotra tsy maharaky tsika zany alatraine avy atao reny fa efatra isika déconnecté tanteraka am'le réalité ny ankizy déconnecté tsika ka ny enjeu amitsika tsy enjeu am'ireo zazareo ina amy le enjeu inona zany le zavatra challenge na le défi na le tanjona tratrarinao tsy tanjona zao nanao zao tanjonao de hoe tafafita ny zanako mianatra mianatra izy mahazo fiara zay manana trano zay a manana zao zay a zay nanao ny atao enjeu fa nan'ny ankizy efa tsy materiel ny enjeuny ary reo ny mahavoafitaka atsika totofatsika vola ny ankizy totofatsika tobile totofatsika jeu vidéo totofatsika telefone totofatsika tablette totofatsika pc or ny besoin nle ankizy zavatra hafa de mieritreritra raha efa mahazo zavatra ilainy rehetra ndraiky izy nefa ny enjeu aminazy hafa mihitsy ankoatr'izay dia isika koa de miaina ao anatina ozy izy ity ray aman-dre tsy ray aman-dreny fa olona mpandinika nisika am'izao fotoana zao de miaina ao anatina fiarahamonina na monde en pleine mutation tanteraka ny génération tsika zany miaina ao anatina tanareo le hoe misy fin de cycle matsy ny fiainany ato ambony tany ohatra hoe civilisation grike civilisation romane civilisation babyloniane de itsika zany no eo amin'ny charnière ao anelanelana basculement amina civilisation vaovao de jereo ty révolution numérique aty tsy mieritreritra atsika hoe les révolutions numériques ny internet c'est vraiment une révolution chamboule tanteraka ny fiainany olombelona amin'io numérique io aza sous-estimenao zany anao ngamba mety hoe nanay ny révolution numérique hoe facebook non 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 tafataraky be tsika njanatsika efa any amy zavatra hafa d'ailleurs tsisy manao facebook tsony ny ankizy fa efa any amy toerana zay misy atsika antitra no sisa amy facebook zareo efa any amy zavatra hafa ndray efa mandeha any amy dark web ary zalahy asa azotsika tsara am'izay déphasé tanteraky tsika ary eto de mitodika am'izay ny fiangonana adaptevo ny fampianarana amy fiangonana manomboky zao ny STK za tsy miteny hoe tsy ilaina le mianatra amy baiboly hoe ahoana ny bokyny Isaia bokyny Deutéronomie fa le monde tsika am'izao fotoana zao resaka etika tena miangavy anareo mpitandrina ao sy pastora ao misy responsabilité tsy miraisitsika ao dia démuni le ray aman-dreny dépasser le ray aman-dreny livrer à eux-mêmes le ray aman-dreny ka atao ahoana ary izy manenjika mamelona ka sa tsy miteny hoe pastora tokony manam-paizana non fa za zao limité de anjarako no mitady olona hoe aiza misy olona spécialiste ny intelligence artificielle ahoana inona dao ny tsara fantatra amin'io ahoana ny tandremana amin'io lasa ianao koa tsy ianao no mahay fa lasa anao ampiasao ny ressources humaines ao fiangonana misy kristianina ao aminao mahafeny côté intelligence artificielle misy kristianina aminao mahafenina hoe ahoana zany atao communication bienfaisante zany hoe misy problème de communication mpianakavy tsy manana an'io tsika tsy nianatra an'io tsika il faut l'accepter il faut l'admettre donc diavo amy kristianina izy ao aminareo no manana fahaizana amy resaka communication bienveillante izy aminareo no manana fahaizana amy resaka accompagnement psychologique misy psychologue hoe mpiangona aminareo ao misy psychiatre hoe mpiangona aminareo ao ka roy daholo zay no asatsika komitiny fiangonana
exploiter les ressources que vous avez. Tokony isy zany manomboko zao ao anatin'ny registre fiangonana ty ny lisitry ny mpivavaka ty ny mpandray fanasany tompo d'accord ao fa ao anatin'io de zao hoe mba sy fisy am'izay hoe mba efa ny répertoriavanareo ve hoe izy am'reto mpiangona ato am'da tsika ne matory eo ambony areny misy mpiangona ao amitsika ao a atson'olona manao conférence raha zao tontolo zao manao conférence en Facebook manao conférence en ligne fa izy tazanitsika fotsiny eo am-piangonana tsy ampiasaina za mino fa vononareo olona reo hanome tanana ny mpitandrina hanome tanana ny pastory fa ilaina il faut mila teny soratra masina teny Jesosy zay manao hoe raha sainy olona mandeha maily ray mandehana maily roa tena misy retard be tsika donc mitodika amy tompon'andraikitry ny STK rehetrarehetra amin'ny FJKM mitodika amy tompon'andraikitra ny KTLM rehetra amin'ny FLM mitodika amy tompon'andraikitry ny mpiandraikitra tanora rehetrarehetra amin'ny fiangonana mobilisons-nous fa ho ringana eto ny zanatsika ringana tsy voatery hoe fahafatesana ny resaka eto fa potika tanteraka ilay toe-tsaina fahatelo zavatra tsy neritreretitsika hatram'izay mihitsy ary ohatrany hoe tabou ve hoe le dépression juvénile le dépression na tanora tsika neritreretry tanora zany hoe de isy dépression dadapasy zaza mbola tsy mbola manana problème io fa ny azy de ny hanina hoaniny no tadiavany de ny akanjo fitafiny de ny manao baolina de mandeha mijery spectacle diso be anao tena misy ny dépression na tanora ny dépression juvénile ka le dépression juvénile am'le moment n'izy misy le ataotsika hoe bouleversement ny fiainana iny tanareo ohatrany na izy ara tsy fatantsony tenany misy bouleversé izy bouleversé tanteraka izy ny feony miova ny vatany miova ny filany miova mavesatra am'le kizy iny amitsika l'izy de mba miala sakana maivamaivana atsika lizy satria tsika efa tafavoaka ny ala de rehefa bouleversé ny tanora dia il se cherche na izy raha tsy mahafantatra hoe izy tsy hainy akory aza ozy izy ty psykologue anankiray ty ny mamaritra ny émotion raha izy anatin'ny inona ny émotion anao tsy hainy akory tsy hainy ny hoe mba farito hoe ny émotion anao ary iné ao anatin'ny adolescent ny hoe jamais izy i se remettre eo amin'ny olona zany tsy izy mihitsy ny andeha se confier ato amin'ny olona zany fa ianao no mila misikotra azy any misy azy tsy izy mihitsy ny mise confier aminao zany satria izy ao anatin'ny bulle no ao araky le tao manaraka hoy koa ny spécialiste any am'ireo hoe tsy maintsy jerentsika ray aman-dreny koa hoe ny tanora ny adolatsento de tsy manana ozy izy ny capacité mianticiper ny vokatry ny aktany tsy ananany io izy ao anatin'le atao hoe spontanéité foana tonga de tsaktsak satria izy ao anatin'lay imaginal de tonga de manao réaction spontanée de rehefa ny olo ao anatin'ny spontanéité de tsy afaka mianticiper ny vokatry ny aktany tsy afaka de ozy tsika hoe anao koa de mba olona tsy responsable misy de tsy fantatrao hoe fa itera-doza ao tsy ananany io il est dans la spontanéité zay resika hoe on est dans deux mondes différentes isika ao anatin'ny anticipation tsika ray am'reny bon raha ty zany tokony zao aona no manana melo raha ohatra ka zao de asina plan B zao fa ny tanora tsy ao anatin'izany de mahatonga de lasa saina lasa be miverina am'le tantarany narovana misy fotoana i mamany narovana ny teny an'ty teny ty hoe rehefa hita teny ambany zany lay zaza le nenjera tany ambany dia de rehefa naninona ianao nitsambikina
tsy nitsambikina zany aho zy de tam voalohany tsy azoko le izy fa ahoana zany inona zany tia nitenenina zany ao anatina deni ve le zaza sany non ka izay le problema izy zany tsy efa mipotra le izy satria eritreto izy efa menjero eo zany tsy natsiaro tena fo avy eo izy a na izy raha tsy fantany efa manina eto a misy incompréhension ka io problema na anticipation na conséquence io a aza minimisevatsika mihitsy aza ambanitsika mihitsy aza raisina la légère hoy David Gourion psychiatre sady docteur en neuroscience hoe ny cerveau ny adolatsento izy izy a dia amin'iny fotoana ny adolescence iny tena vulnérable indrindra izy hitanao hoe pleine de vie oui fa vulnérable indrindra ka raha vao ohatra ka misy ataotsika hoe facteur mitranga de tonga de influençable izy de mila jeretsika ozy izy reto zavatry reto hoe raha vao miena ozy izy ny temps de sommeil de fa tokony ho mila mailo anareo ozy izy raha vao misy abandon des activités zany hoe tsy miraika mihitsy amin'ny activité mihitsy izy na de ho proposenao zavatra ara ohatra hoe te oloha zany izy actifa be dynamika be de tapitapika eo izy a tonga de ohatrany hoe désintéressé amy zavatra rehetrarehetra tsy misy tsy tianao nininona ntsony tsy miteny ako hoe misy problème izy fa tokony io signal zay hoe non mila manara-maso akaiky a satria zany efa any amy mety efa any amy zavatra hafa ndray izy na koa ataotsika hoe manao micouper ny relationy amy namany rehetra izy tonga de hoe du jour lendemain tonga de sarany daholo namany rehetrarehetra nisy kana tanora anankiray mpanaraky any pejy le ray aman-dreny resaka taminay de ohatrazay nisy teny ty zany mila jerena tsara ny ampianarana le resaka harcèlement moral any ampianarana misy teny nataony groupe ny tany sy ny tanora tany momba azy a nefa izy tena anisan'ny zaza faraky zay nahay de elonany zareo moa mazava ho azy satria manam-pahaizany le zaza du jour au lendemain io zaza io a tsy nananamana tsony coupe tanteraka raha vao mahita an'zany tsika ray aman-dreny alerte fa tsy miala sakana le zanakay tsia sao de ahitan-doza eo raha vao tsy attentif am'reny zavatra reny tsika de sao de ho vidina lafo rapitso sarotra amitsika surtout tsika malagasy moa ny hoe anaiky hiaiky ary hino hoe possible ny zaza tanora de manana dépression fa tena misy ho tompoko tsy voatery noho ny fianakaviana ihany matetika moa rehefa misy hoe de manao ahoana izy anivon'ny fianakaviany ia possible mihitsy eo anivon'ny fianakaviana zavatra mety hitranga zany fa aza braquer amin'iny fotsiny hoe ka atony hoe milamina be zay a tsisy problema mihitsy de hoe tsy possible zany zavatra zany sy misy ny facteur extérieur zay mety teraka dépression ao anivon'ny famille fa ny famille no tokony attentif am'izay zavatra zay satria ao aminao izy no hipetraka ao aminao izy no hifatratra ha nisy ty anaovako témoignage nisy mbola tsy nisy pejy moa tam'zany fotoana zany fanotory teny tamy radio ho an'izay mahafantatra any nanao tamy radio vaovao maso radio hafa be deabe ny radio fitona filazantsara miresaka anzany de nisy ray aman-dreny nisy renim-pianakaviana plutôt nitaraina tamiko hoe mba afaka manao diniky aminao ve ohatra zao ataonay zao zay mahatonga am'teny efa fanaonay hatram'izay hoe izy anao diniky aminao fa tena manana problema be zaho izy amreto zanako vavy anakiroa eny aroa de niony zay de rehefa niony zay de nitantara izy hoe sendra nanadio ny efitrano le zanany vavy izy a
de nienjerany baiboliny a de hitany tao anatin'ny baiboly ny soratra zay le izy hoe jereo ny détail ny soratra tezitra aminao andriamanitra ohatrany hoe ohatrohatran'izay zany le izy ohatrany hoe tezitra amin'andriamanitra izy de nanao delira ao anatin'lay première page ny baiboliny iny iny taraina taminy ohatrany hoe niady amin'andriamanitra de enao moa ray aman-dreny hoe zazan-tampianarina sekolah de maninona no ohatrany manao teny ohatrany hoe presque à la limite blasphématoire hoe fa maninona ianao no miady amin' jesosy fa misy inony de tsy mety hiteny le zaza de nisikotra le reny de farany a ny teny izy de ozy izy hoe tratrany viole incestueux le zaza vavy anankiroa viole incestueux izany olona hitenenana any zany raha tsy nijery ny chambre coucheny eto a zany dia ekeko hoe misy tsika moa efa hoe moderne de hoe ny chambre ny ankizy ny efitra faton'ny ankizy tsy azono hidirana tsony ka hiverifiena zavatra fa anazy io domaineny io mondeny io ahaha tandremo raha tsy nanadio ny efitrano misy an'le zanany le renim-pianakaviana tsy nahita an'io da kikikany zanany tao anaty baiboly io le facteur extérieur koa zany tena mila jerena zay zavatra zay hoy Laurent Alexandre ao amin'ny atao amin'ny Google izy taloha am'ty hoe facteur extérieur ity resaka am'zany zao ty resaka boky dessin animé fiarahamonina manodidina atsika zany ny génération tsika am'izao izy de génération tratrany atao hoe infobésité infobésité teny anankiroa information obésité de natambatra de infobésité zany hoe tsy digeren'ny tanora intsony ny information tonga aminy satria ao anatin'ny ray andro izy izy Laurent Alexandre ny information tsika tsy mieritreritra hoe violent be io information hitatsika amy Facebook milatsaka ao anatina notification anatin'ny ray andro io dia tsy géren'ny cerveau io izy nefa mbola ao anatin'le phase de vulnérabilité de sous pression ny zanatsika ary le sous pression iana zany zavatra tsy mbola miainatsika mbola tsy niexpérimententsika ray aman-dreny hatram'izay naolona atsika fa ry zareo miainan'le izy dia misy pression anankiroa ianan'le tanora pression extérieure ina le pression extérieure de misy pression intérieure interne le pression extérieure de hoe mba hoekeny le groupe d'ami any ivelany mba hoekeny re olo-kafa any ivelany de tsy maintsy manatanteraky ny reto exigence reto ianao io zany de fa mipresse azy hoe mivoaka any ivelany izy de ka sao de manjary tsy tian'ny ankizy mpiara-mianatra amiko a sao de tsy tian'ny namako a de misy pression any extérieur misy impact ao an-trano satria tsy hoaky ao anatin'le hoe dynamique de groupe izy ka raha vo tsy eken'le groupe izy de ohatrany tsy misy zay zo pression mahazo azy de misy koa ny pression parental ary tia asiko resaka manokany ty fa situation efa nandraisako olona ny pression parental na familial trop loatra ndraindray ny pression apetraky tsika ray aman-dreny amy zanatsika sans que nous le sachons ohatra zany zao hoe sahirana ianareo nyray aman-dreny zany de tena niafy zay natafita an'le ankizy tam'ny fianarana de rehefa niady mafy mba hatafita an'le ankizy am'ny fianarana de hoe zay tena nanao pré atafita anareo am'ny fianarana zay tena mamono tena ozy izy mivady de mba tiako ianao mba ohatra dokotera satria nahoana le ray aman-dreny zany a tsy te ampiainan'le zanantsony an'le fahantrana ny ainan'izy mivady tiako ianao ozy izy mba ho tafavoaka zaozao de le pression zany am'le zaza endry eo indrindra mantsy le hoe zaza endry ane io e ka tsy nampozina e eo indrindra le mal le bas blesse le hoe zaza endry n'est pas une garantie n'est pas une chèque en blanc
Fa zaza endry izy de noho izy mahasasany izy hoe je ne dois pas décevoir mes parents, za zany tsy tokony décevoir ny ray aman-dreny, ce qui est une bonne chose bien sûr. Fa saingy misoumettre pression izy hoe kary zareo efa tena niafo mafy na tafa de tsy maintsy anao vie par procuration zany izy de anao anao zavatra mafy izy pour honorer les parents. De ozytsika zany ny zaza endry. De eritreto le pression extérieure efa mafy hoe anao tsy maintsy mameno ndraiky fepetra mba hoekeny le groupe. Ny pression parentale koa tsy anjaza satria misy sacrifié ho an'le zanany le ray aman-dreny mba hatafita azy, ireo zany eo tsoroky le zaza daholo. Atao amin'ny akavia ny pression extérieure, atao amin'ny akavanana pression parentale familiale. Ka efa nisy ty tafita le bandy meilleur major de promotion intelligent surdoué hozy izy ny fianakaviana dia tafavoaky le ry a nanana asa tsara, nanambady, navita trano. C'était le modèle de toute la famille. Modèle de toute la famille hein. Reharehanay mianakavy ny tovolahy ty zanakay ty fa tena mahay zany razaza, endry rano razaza ary tena zao izy zao ny postany azy zao. Un jour ary niantso any ray aman-dreniny vonjeo zay pasteur fa misy inona tady amontena le zanakay. Ianona ve izy fa ino problème an'le dala ka zay koa reo izy gagako tsy hitako mihitsy hampamontena azy, ny fiainany milamina, vady ny endry, ny zana ny endry, zareo navita trano, izy mana tôbila firy, ny asany tsy ritin'ny olona ny asany, tsy rity fiarahamonina pataty tsisy antony tokony hampamontena mihitsy. Teo zay na za koa reo mba gaga no ary hoa iona aminazy. Rehefa niona tam'le tovolahy rehefa niresaka de nitsotra izy. Izao réussiteko zao izy pasteur, manam-bola aho, manana trano aho, mahay aho ka fita amy fianarana ary sans inona filaza zany inona filaza zany sans bavure mihitsy fa tena nisosa. Tsy fiainako io izy fa io ny fiainana nireny ray aman-dreniko. Ahoana tsara hoa tsy fiainako niriko io izy fa fiainana nireny ray aman-dreniko hoe mba tsy te hiaina fahantrana ntsony le ray aman-dreniko dia tsy maintsy nanao zay fara moyenko aho atafita amy fianarana sy atafita amy fiainana mba hanomezako fankasitrahana ny ray aman-dreniko. Raha menao zany nareo de ino ozy nareo ina maratsy an'izany fa zany valy babeno. Saingy ny zavatra adino le ray aman-dreniny tsy io ny modèle de vie milainy. Faraka be zay zavatra foziny tiako atao fa zaho tsy afaka namoaka an'izay satria le attente-ny fianakaviana tamiko izy ambony loatra. Donc izy tsy zakako tsony izy à un moment donné de io mahatonga anahy tapa-kevitra saika hamono teny io. Soran'Andriamanitra moa voavonjy tamin'ny fotoana au bon moment, au bon endroit dia efa milamina izy mianakavy am'izao tsika miteny zao. Incroyable mais vrai. Tsy le eritreretinao le zaza maditra mifoka rongony, mitaingy tamboho, sarotra tenenina zao non, ilay endry rehetra ka eny tiako atongavana de zao. Jereo tsara reo zanaka endrinareo reo. Nareo zao mety braquer ny projecteurnareo am'le zaza maditra na le somary mafimafy loha na le somary midrikidrikiny. Za teny aminareo fa iny zaza maditra mafimafy loha mpanotohitra iny fantatrareo ny anatin'ny lohany satria izy miteny. Fantatrareo ny intention satria izy mireagira hoe za raha tsy manaiky an'izany fa za te hanao baolina fa za aza tarehinareo hianatra an'izany ohatra. Fantatrareo ny anatin'ny lohany. Fa le zanaka endry oui papa, oui maman, oui papa, oui maman. De ozy nareo c'est clean, c'est ça va. Reo izy andeha any fa mety tsara.
tandremo za tsy miteny hoe ratsy a mila vigilance satria tam'le tantara nisy ny témoignage iny nisy an'izay resaka zay koa hoe ankizy tena normalina tsara endry tsara sy sisa tsy fantatritsika zany zay lesika hoe tsika oa tsy afaka hitsara mihitsy zao izy fa ao andohan'le ankizy ao andohan'le tanora hafa isika ray aman-dreny mieritreritry hoe tout est nickel izy nefa ao anatin'ny lohany ao tsy nickel zavatra tena nisy zany dia imagine hoe raha tanora tratran'zany pression rehetrarehetra zany no sendra amina fitaovana am'izay toyn'le dessin animé nresantsika na boky zany na filma zany na hira zany na je sais pas ny zavatra enony amin'ny internet sisa fa misy eto am'izay izy misy identifié amina personnage izy satria misy problème izy misy identifié am'le personnage izy de tafiditra tanteraka ao anatin'le personnage de dans la peau du personnage ozy tsika mpanao film mpanao théâtre tanao rehefa ndreo manao théâtre na manao film dia ozy izy ny metteur en scène hoe mila miditra ao anatin'le poan'le personnage anao vo afaka mijouer an'le rôle de jereo tsara reny joueur acteur reny hoe ohatrany adininao hoe le acteur ne io fa ohatrany hoe le olona tena izy nefa tsy izy de matetika ny acteur anteny hoe za ozy izy heverinareo fa ohatran'iny toetrako tsy za mihitsy iny fa film fotsiny iny fa tellement tafiditra ao anatin'le peau du personnage le acteur ka tsy haitsika ntsony nanavaka azy hoe i lui de finesse ane io fa tsy le acteur Molière i Lavare za moa ty lui de finesse be aika ty lui de finesse ty rehefa entre parenthèse rehefa nanadiady bob lui de finesse lui de finesse tsy nitanareo comique iny izy fa c'est quelqu'un qui a un problème de frustration tsy nampinao hoe lui de finesse le comique alale voajerenao tonga de mampome c'était le rôle qu'il jouait mais lui de finesse en réalité de olona grincheux ary olona nanana problème misy acteur anakiray tiako be zay atao Robin Williams la joué an'le film le hoe cercle des poètes disparus tiako zany charismatique zany bandy zany toujours souriant mahita morsa tsy ampozinao foana namono teny le ry tao anatin'le vilany tsara tarebe iny tsy nino a le jour misokatra ny internetiko de hoe Robin Williams s'est suicidé c'est pas possible quelqu'un qui est de bon vivant fijerinazy bon vivant be le dala toujours souriant mahita jereo le film an'le ry tsy ahitanao trasy mihitsy hoe ohatrany déprimany zany ohatrany non fa il est dans son personnage izay ny zavatra tiako atongavana am'ty tantara ty hoe rehefa mavesatra dolo zany rehetrarehetra zany ka sendra mifanena eo zany de hoe tsy le ataoko mazava tsara tsy le Death Note ny ratsy tsy lay manga ny ratsy fa le olona tafiditra ao anatin'le peaun'le personnage satria izy efa misy zavatra mavesatra dia monsieur réfugié ao izy dia tsy haintsony manavaka ny virtuel sy ny réel tsy haintsony manavaka hoe c'est un personnage de BD fa c'est pas lui ary ane le izy ary ane le fanteny de misy confusion am'izay izy tsy fantantsony izy zany mieritreritra hoe izy le personnage am'le BD aleo zany mazavatsara zay hoe tsy mi-incriminer le BD fa le problème psychologique sy le problème na charge émotionnel le problème na iainan'le tsy haiko le facteur zay mahazo rehetrarehetra ka rehefa sendra tojo an'lay personnage amina film amina dessin animé amina hira amina je sais pas quoi ka tafiditra ao izy sarotra ny analanao azy eo sarotra ny analana azy eo dia il va se prendre pour ça misy nanao témoignage tato amin'ny tam'izay mbola namoaka an'le hoe tolo tanana iny misy nampatsiaro zanak'olona tao Antsirabe tadidiko nividianany ray aman-dreniny tam'izay mbola vao nivoaka le resaka hoe Spiderman tsisy maharatsy an'le Spiderman hitanao le akanjo Spiderman le ohatra misy kapa ohatrany Superman iny
ny tsy fantatry le ray aman-dreniny a le zanany io a il se prenait pour Spiderman dans sa tête tena hoe tena nateliny mihitsy le personnage Spiderman de nisaoty izy avy any amin'ny 4e étage tantara nisy tao avec le tenue Spiderman fesona fatiny raisina teny ambany de ozy fa ina anazy aty zazy ty e fangazo zao hoe nano ray aman-dreny tsisy idirany zany zavatra zany tsy eritreretiny olona hamaivanitsika ray aman-dreny zany fa zavatra misy zany hoe ao anatin'le identification na personnage dia lasa iny zany aminazy no mireprésente azy hoe tena mireprésente le idéaliko ty ity mireprésente an'le nofinofiko ty de tonga dia idirany tanteraky ary efa tratrany io izy a tsy asany devoly zany fa resaka identification na représentativité mahatonga zay de satria reo zavatra be deabe nytantaraintsika teo aloha ary zao mifandraika atsika amin'ny le resaka teo zany hoe misy nanao commentaire taminareo tao spécialiste tsy haiko psychologue ve izy iny hoe fahitako an'le narovanao izy izy le olo io a commentaire an'le olona zany fa tsy voaraiko le izy hoe ao anatin'le phase na transformation na transe ozy izy mialatsiny tsy fa miteny le izy de zay hoe aloha mitandrina ihany tompoky tsy tonga de tena mitompo teny faritsika le hoe satria izy le nitapahany volony de nanao pozina lehilahy de nanao tombatombandà de nanao fihetsikana lehilahy nefa izy vehivavy de nandeha ny interprétation ny olona zay mety possible tsy fantatsika zany hoe tao anatin'le phase de transformation izy am'le identité ny hoe teo transe hoe le transe zany miova ho lehilahy tsy haiko za aloha tsy spécialiste fa azadino fa le personnage tsy mijery ny sexe ohatra zao hoe za zany zao a misidentifie amin'ny Jeanne d'Arc satria c'est une femme très tena hoe vaillante et tout tsy manaja resaka sexualité io fa le personnalité ny Jeanne d'Arc ny mety ny captive de manompo teo tellement je suis dans la peau de Jeanne d'Arc dia je vais m'habiller comme Jeanne d'Arc fa tsy hoe iny a lasa anao transe akory na hoe iny a lasa te hiova vehivavy akory non le personnalité an'le olona matanjaka be de tena tellement le personnages plutôt no lasa ny telona na ray amanontolo de je n'existe plus je suis devenu Jeanne d'Arc de zay donc zany possible mety ho possible zay interprétation an'le olona zay fa za ndray nefa mahita hoe tsy any le izy satria depuis la nuit des temps hatramina tany tany hatramina olona ny olona dia ny olombelona dia on se cherche ka zay le concours de circonstance mipotra le deaf note mipotra le problème personnel le zaza mipotra le tonga lay contexte mandidina tonga de reny rehetrrehetra reny ny resaka tambatra lasa cocktail anakiray zay ny fijeriko an'iny situation iny lasa cocktail zay tsy maîtrisable tsony le izy tsika tsy mahalala zay tena genèse le izy fa zatra be deabe ka tsy afaka ny incriminer tsika hoe c'est le manga hoe le ray aman-dreny zany rehetrrehetra zany possibilité dao anatin'le izy ny tiako atongavana zao afa amarana am'izay être parent tsy nisy nianatra an'io tsika misy ny teny hoe tokony misy école des parents oui fa tsisy nianatra tsisy niditra sekoly ray aman-dreny tsika ary za tena miteny aminareo hoe raha ny azo atsika ray aman-dreny zay mbola jeune parent fa ny monde miandry zanatsika rapitso za tena misy fotoana miteny an'izany amin'ny namana hanao akory reto zanaka reto ça fait peur tsy hoe sanatria za pessimiste fa le fiazakazaky le fiarahamonina misy tena tsy araka ao tsony le izy dikany il faut maka aide any ivelany raha ohatra ka ilaina
ny mitady psychologue maka aide. Raha ilaina ny resaka domaine ataontsika hoe communication tsika malagasy koa mantsy manana an'zay ambipo hoe za efa vita ny fianarako, za tsy mila mianatra intsony fa efa ampy zay, non, tena mila mianatra. Fianarana eto tsy voatery hoe hianatra an-dakilasy intsony tsika fa misy zavatra be deaibe zay mila ianarana satria on vit dans un monde qui court très vite, trop vite même, araky ny fijeriko azy. De en tant que parent, hoe parent zay tsika dia miaina ao ambany tafitrano anankiray ozy tsika, le hoe maison, la maisonnée ozy tsika. Le maisonnée tsy hoe tafitrano fotsiny fa amy teny grika ny maison hoe oikos, de ny oikos de hoe mamaisonner, méprotéger, zany hoe mila miaro an'ireo ankonanao reo ianao. Zay ny dikany atao hoe maison fa tsy hoe trano fotsiny briky sy tafitrano. Ao anatin'izay manana ny responsabilité ny parent, fa eto koa de mitodika manokana amy fitondram-panjakana. Ny andraikitry ny fitondram-panjakana amy resaka éducation, raha anao ihany anareo satria nareo anao refondation dia aza variana fotsiny hoe izarana godasy, izarana maillot, etoana ny fianarana, fa tena mila mifanometanana ianareo mpitondra fanjakana amin'ny ireo spécialiste rehetrarehetra na amy lasaka santé zany, santé mentale, santé psychique, santé spirituelle ary santé vatany. Tantara amarana ko azy tamy tondra fitandremana tany ambanivohitra de jerena zany tao anatin'le fitandremana ny tovovavy kely rehetrarehetra tao bevoka am-pitovana daholy. De ny lecture ety ivelany zany hoe maditra ny olona eto, tena mafy loha ny olona eto, tena ratsy fitondran-tena ny olona eto, zany daholo zany. Avy eo rehefa tena ho zany hoe c'est pas normal ho aty, comment ça se fait hoe izy rehetrarehetra ohatr'izao daholy. Izy ty rehefa nandeha ny taona manaraka, nahafantarako an'izay, manao dinika batisa. Hitanareo le hoe bevoka zany de teraka de makao amy paster de manao dinika batisa. Zay le hoe manotodika amitsika fiangonana hoe exploite daholo ny domaine rehetrarehetra. Teo amy batisa de hitanao le hoe izy anaran'ny dadan'le zaza, de izy anaran'ny reniny, de mafy be mivavan'le zazavavy tsy mety manohy anaran'le dadany, fa maninona anao sy tononoa ny anaran'ny dadan'le zanakao? Mahamenatra be paster fa olona ohatrohatrohatro. De zao hoe fa nga hoy ianao fa ahoana mahatonga anao fa nga anao tsy mahafantatra hoe bevoka de tsy fantany akory hoe à un moment donné hoe raha manana firaisana ranofo izy am'zao fotoana zao de bevoka, tsy fantany. Any ambanivohitra resaka eto. Ino azy anareo? Niera tamy komitin'ny fiangonana hoe andao tsika hampianatra atao am-piangonana éducation sexuelle ho an'ny tanora. Vetaveta be zany paster, ka hitanao any ambanivohitra any. Dans le sens hoe mila fantany vatany. Dia mbola velona itompokolahy dokotera Rida tam'izay fotoana zay, tao amin'ny tarika Railovy namako moa izy iny, de nitaraina tamy dokotera Rida aho, Railovy: dokotera, vonjeo aho fa tena simba le ankizy any ambanivohitra any aminay. De rehefa tonga i dokotera Rida de natao ny formation, ny taona manaraky n'iny tonga de niena tanteraka hatrany amin'ny 90% ny ankizy bevoka am-pitovana. Zany tsy miteny hoe lasa niendry ny ankizy, fa au moins zareo éduqué sy mahafantatra zavatra. Tiako tenenina hoe il est temps ny fitondram-panjakana tsy ampianatra fotsiny hoe abdia, lakilasy, ny fianarana, fa éducation amina zavatra toy zany. Donc miandry ny réforme ohatran'ny fanaony amy tany rehetrarehetra misy inona ny réforme de l'éducation.
proposen'ny ministre ny fanabeazana en concertation amin'ny acteur société civile rehetrarehetra. Ao reo société civile miady amy zon'olombelona maro samihafa, ampiasao reo ny fiangonana sy ny sisa, afaka manao synergie tsara, manome zavatra tsara, manome vokatra tsara. De farany de amarina fa efa adiny roa dia le resaka communication entre antsika ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Les communications entre les parents et enfants. Mais ça actuel maisonné, les maisonnés, hein, dika le maison na tafitrano na oikos de manambara hoe protection. Dika zay le dinidinika ambany tafitrano tsika malagasy mahalala an'iny tsara, asivo moment iarahana amin'ny ankizy amy resaka communication. Raha ohatra ka manana problème tsika, satria possible mety manana obstacle tsika, mety manana traumatisme du passé koa amy communication miaraka aminy, afaka maka tierce personne mba ora moa zany mi-entraîner an'le fianakaviana ao anatin'le izy, de tonga ihany io rehefa avy eo. Mila ianarana, raha vao ohatra tsy hay de mila mitsotra, dia anjaran'ny fiangonana ihany koa araky ny hevitro no mampianatra ny ray aman-dreny am'zany zavatra zany. Zay sy zay ngamba ny afatra, raha ohatra ka misy fotoana moa fa lasa de lasa, fa tsy maninona omeko fotoana afaka miditra izay te haneho hevitra, de etya mba ny fanarahana fotsiny zany de tsy maintsy mampiseho tarehy de hita endrika, dia mba ahafahanay mampiseho ny olona hoe iza tsika ao ambadika eo, fa raha ohatra ka ohatranareo tsy mampiseho tarehy de tsy mety aminay le izy satria ny fanarahana zany tsika tsy mahazo, tsy hoe tsy mahazo fa tsy tokony i-dénigrer olona na anafokafoka olona na anopa olona na anao tsinitsina olona. De zay mba angatahako hoe raha misy aminareo manam-paniriana te hiditra dia io ny roy aloha averiko eto ndraiky ama satria fa lasa tafakatra any ambony any le izy, de afaka mi-cliquer ao anatin'izy izy mandrapaha tonga ao anatin'ilay studio satria tazako eto ambany eto raha ohatra ka misy olona miditra dia am'le resaka hoe fidinidinika sy resadresaka ambany tafitrano, tsy voatery ambany tafitrano ny ao an-trano ihany, fa nisy fotoana zay tamin'ny fampianarana natao tamin'ny fiangonana, nasiana le moment de rencontre entre ny ray aman-dreny sy ny zanaka, zany hoe nasiana nizarana roa, tsy hoe camp moa zany tao am-piangonana, de hoe ery amin'ny ilany ray aman-dreny de ety amin'ny ilany ankizy. De anjarako sy ny moniteur et monitrice ny fiangonana no nampiteny hoe androany anareo ray aman-dreny mba miaino an'ireto ankizy reto zay ilazany aminareo, tsy hoe akory fitarainana fa mba zay ao anatin'ny fony, de tena nomena liberté de parole. De ohatr'izay koa miteny koa ny ray aman-dreny hoe mba miaino nareo zanaka fa nareo matetika manao be maraina ihany koa am'ireo ray aman-dreny zay mba te hilaza ny manahirana azy sy mampalahelo azy, ka azo atao koa zany amy sehitry ny any am-pianarana, surtout resaka teo masy tam'le cahan'le ankizy teo le harcèlement any amin'ny école. Io zavatra io matetika tsy équipen'ny mpampianatra, mila former zany, mba mila jerenareo ao anivon'ny Cisco sy ao anivon'ny ministère d'éducation nationale, ahoana ny formena ny mpampianatra na misy animateur manokana ao anivon'ny sekoly mba isian'ny moment anankiray mba isian'ny atao hoe échange entre ny ankizy sy ny mpampianatra, satria tsy hitanareo mantsy ny ankizy any amin'ny salle de récréation any sy any amin'ny toerana misy zany mety tratra ny harcèlement, ary misy ankizy efa namono-tenany amin'io. Donc zay zany ny mahatonga ny teny hoe anjaratsika ray aman-dreny no micréer an'zany ray aman-dreny tiako teny hoe ray aman-dreny ara-panahy, ny fiangonana afaka manao, ray aman-dreny ao an-trano ary ny ray aman-dreny fanabeazana fampianarana mba ahafahan'izy ireo
mampiteniny ankizy am'le izy. Zatra averiko indray aloha le lien fa efa teo moa fa lasa any ambony any. Raha ohatra ka misy hiditra anareo de cliqueo le lien de alefaso ny caméra mba ahitana anareo. Raha ohatra ka handray fitenenana mpanabe na ray aman-dreny dia asaina tanandroa hiditra mivantana. Saotrano kely aloha. Efa lasa ka efa io le lien io alefako io efa ao ambony eo fa manamezakazaka be moa ny olona manoratra de lasa miakatra be izy. Misy nametraka fanontaniana teo ery ambony ery tazako vetivety a hoe tsy voaresaka mihitsy le 99 raisons raha mandiniky nareo a tsy hoe le 99 arabaky teny le izy fa le ahoana moa zany le frustration justement tanareo zao fa io le frustration le tanora raha araky ny tantaran'ny ray aman-dreniny le pression anatin'le izy no anisan'ny tany sainy teo zay tsy apozitsika ao anatin'lay zavatra niainan'le zaza. Donc il faut considérer zany nefa tsy tafavoaka raha tsy ino filazana zany raha tsy misy discussion raha tsy misy communication fa nataony anaty cahier hitanareo mampatsiaro an'le cahier de efa atao le lien fa lasa miazakazaka be le mpanao commentaire dia tsy hita le izy tsy hoe tsy hita fa miakatra any ambony le ino mo filazako anazy teo le cahier de journal intime de tamin'ny andro taloha misy amin'ny journal intime iny hoe zao ny zavatra antranga de ohatry zany io hoe lazainy eo daholy ôlala misy zavatra tsy mety ato de ao daholo no ilazan'le tanora ny olona ny zavatra zay iainany andavanandro ka tiako tenenina hoe atsika il faut que nous soyons vigilants attentifs ary misy zavatra teneniko tary ambony tariny hoe ijereo tsara ny efitrano fatorian'ny zanatsika koa ekeko hoe misy hoe sanctuaire aleky izy io tsy azo idirana io tsisy fa parfois il faut aleo aza hoe miady am'le ankizy a kanefany a satsy nyteny hoe isavasava ny poketrany anao sy sisa fa misy indisy indraindray miseho amin'ny efitrano fatoriana eo zay ahafantaritsika hoe misy zavatra mandalo problème ty zaza ty. Ka tsy manana valiteny am'zany aho inona moa tsy afatany hoe ka tsy voatery resaka diabolisation diavoly foana izy araky ny teneniko teo hoe tsy ina moa ny aspect-n'le zaza hoe misy devoly misy indisy ve taminazy ale zaza io hoe misy devoly izy lecture sy interprétation tsika fa averiko tsara le teniko teo hoe diabolika le zavatra miseho fa tsy possédé ny possession hafa ny possession zany idiran'ny fanahy maloto le olona de tsy tompony tenany fa le diabolika tiako tenena eto a ilay zavatra iainanao andavanandro sy le zavatra pression mahazo anao dia indraindray le zavatra aroso anao eo mety boky io mety cinéma io mety hira io a no hainy devoly manipuler an'iny travail an'iny ka micréer sentiment de manque ao anatinao de ho zany hoe za de hamono tena zay no atao hoe diabolika le izy am'izay fotoana zay fa tsy hoe idirany devoly le olona tsy resaka fidirany devoly. Bon efa nalefako iny ny lien raha ohatra ka tsisy hiditra anareo dia azotsika farana na omeko farany ngambany raha ohatra ka raha mbola misy hiditra zay sy zay no zavatra tiako mba zaraina aminareo androany io moa tsy ho tratra ao anatin'ny ray andro daholo fa somary ny concentrena atao anatina fotoana voafetra efa adiny roa mahery ary tsika eto ialana tsiny ny fahalavany fa inoko fa misy zavatra na de kely any aza mba voarainareo dia raisoa arak'izay zay tandrify anareo zay tsy mety aminareo de avereno amiko fa tsy olana zany tsisy zava-dehibe tsy resaka hoe
filazana hoe reto daholo fa raha misy fanandrify dia azo ampiasaina. Ia. Ok, voaray nisosokevitra ho hitantsika eo zay hoe anapahana satria hoe lavabe le vidéo a de atao ohatra hoe moment fort zay tokony ho tapahana kely dia azo ho exploitena dans le sens hoe averina séquence kely de ho hitantsika eo arak'izay. Zay ary fa de mirary soa antsika soavan'ny alina daholo a, ny farany angambany dia mitodika amin'ny ray aman-dreniny rovana raha ohatra ka sendra maheno an'izao izy ireo mivady a, maka-hery anareo déjà midera anareo ny amin'ny tsy atao hoe herin-tsaina fa ny fahasahiana mitsangana na de fantatra aza fa misy teny nataonareo zay nanahitrah mihitsy hoe fantatra le père de famille mihitsy ny teny hoe fantatra eo izy fa hanome tsiny anay mibetsaka aminareo fa ataonay ihany ty ozy izy le rangahy satria sao de mba zay no ahafahana mamonjy tanora naray azy, zay mihitsy le izy. Tsika tsy mijery ny approbation-ny olona, tsy mijery ny validation-ny olona fa naray ihany aza no avotra antsika ao anatin'izao zavatra zao a de fa zay ny zava-dehibe. De maka-hery anareo mivady tohizo hatrany ny dia sy ny fanomponareo ny fitiavanareo an'Andriamanitra, izy no mampionona sy hanome ny teny fampionona amin'ny olombelona moa na de miezaka aza ny ampionona de indraindray lasa mamendrofendro sy manavesatra ny fo. De misaotra antsika rehetra, mankasitraka koa atsika misy anankiray miditra io. Oh dommage, appareil non connecté ny fanomezana. Misy problème ny appareil-nao, sao de mety le Facebook Lite, fa nisy cas ohatr'izany koa mantsy le olona le te hiditra tam'izay nanao carte sur table. Tazako eto anao fa tsy afaka tafiditra hoe appareil non connecté, mba ivereny kely hoe. Non, tsisy fandrebirebeny devoly zany fa ny devoly mahay manararoatra na situation, oui, fa tsy misy hoe fandrebirebeny devoly nahatonga azy hanao an'izany, fa le le hoe diabolika ampiasako a, tsy ilay boky no diabolika, tsy ilay ray aman-dreny no diabolika fa ilay le processus nitrangatra am'ilay baleine bleue no nataoko ohatra, hoe tsy mandeha avy hatrany io fa mandeha tsy moramora tsy moramora tsy moramora de tonga any am'le résultat final, iny le lazaiko hoe diabolika, lay intention ambadika izay mikendry ny famonotena, izay no diabolika, zay le izy. Iny ary za mba tsy tafiditra angamba an'le namantsika fa efa niezaka ihany a namerina an'izy fa tsy mety tafaverina, tsy mety tafatsofoka moa zany, tafiditra. Ity moa ohatra fanaonay foana hatramin'izay a, efa tapitra ny mission satria ty mavesatra be ary mety tsy afaka mijery ny rehetrarehetra noho ny méga, de ho téléchargeko rehefa avy eo de ataoko ao amin'ny YouTube, de any amin'ny YouTube nareo afaka mamerina mihaino azy. Lay fikasana teo le hoe misy séquence tapahana ho hita eo ihany ny fotoana ahafahana manao azy de ho jerena ao anatin'ny herinandro miditra eo raha ohatra ka tratra zay zavatra zay. Zay ary fa efa alina de alina zao na ny Madagasikara koa, de mirary soa antsika rehetrarehetra mifany fotoana amin'ny fotoana zay tsy fantatra indray. Ny carte sur table moa mitohy isan-kerinandro fa ity moa émission spéciale. Mandra-paresaka tompoko.